Everybody respected him, even to his wisdom had become so great, his inspiration from God. Afatra ny toreny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny manao hoe efa nandre aho fa ankehitriny kosa aho mahita. Ny 7 Novambra 1970 tao amin'ny Blythe Tabernacle tao Shreveport, Louisiana, USA. Servant of God, Satan is always there to accuse him of everything that he does. You be seated. Mahazo toerana. Mahafaly any tafaveriny eto ndray anio arivo. Feno fankasitrahana sika no zao tombontsoa ankehitriny ny hanom-pona ny tompo zao ndray. Fa taoriny ny azonako anareo ela be omaly ariva dia ataoko fa tsy rariny raha hiazona anareo ela indray aho anio arivo. Dia tsy aoriana ny haino ny fitantaran'ilay rahalahy mpiara-miasa amitsika ao amin'ny tompo vao tonga avy any andehanay izy fa nisy nofy hafahafa nanahiran-tsaina azy. Mbola tsy teto Shreveport mihitsy izy teo amin'ny fiainany, saingy nanofy izy ndray alina iny hoe tonga teto Shreveport tsy tamin'ny fiarany fa tonga izy niaraka tamina na nisy toerana naleha nisy fiangonana nitoriko teo. Nolazainy fa taoriny nitoriko ka nivavahako ho an'ny olona dia hoy aho isy zavatra hitranga. Hoy izy miverina izy ny ampitsony iny ary izy fatan'ilay trano dia niendriny. Hoy izy nisy efitrano lehibe teny ampitany lalana nefa tsy nakao amin'ilay efitrano mihitsy izy ireo. Hoy izy teo anilany zany tao anaty trano vato izay nisy efitra tamin'ny sisiny ary voalahatra toy izao mihitsy ilay trano. Ary raha zazalahy dia mpaninofy, nahita an'ireo nofiny aho ary fantatro fa marina izy ireny. Ary hoy izy hoy izy avy eo ny hariva farany hoe nitony aho ary nivavaka ho an'ny marary dia hoy aho misy zavatra efa hitranga ary nisy zavatra tokony feo nikotroka ny poka. Ary hoy izy nanomboka nika ny olona. Ary hoy izy raha nanomboka nanalavitra ilay kotroka dia hoy izy nisy feo navokany izay nanomboka ny teny. Hoy izy niteny ary feo io ary tamin'iretsy lodoky retsy ireo varavarankely etsy ambony no ny aviany voninahitry'Andriamanitra niditra teo tamin'ny endrika andriafo. Tsy mbola nahita an'io mihitsy izy. Efa reny resahanay an'io fa raha izy manokana dia tsy mbola nahita izany. Dia hoy izy teo zany niditra teo amin'ny varavarankely tetsy ambony toy izany ka tonga toy io azavana hitanareo amin'ny sary io teo ambonin'ny piano etony. Ary hoy izy nilaza zavatra tamin'ny fibetroany zany. Ary hoy izy teo ny tenako nanao hoe Jehovah Andriamanitra io. Ary nazainy fa nampatsiaro azy io raha mieritreritra an'izany tamin'ny fotoana ny antsony Mosesy ny namoahany vahoaka tao Egypta fa oreo aoka Mosesy no hiteny fa tsy Andriamanitra fa nao fa tsy zahay. Hoy izy tsy lany tamin'ny tany ny olona rehetra nanandra-tanana nikiky. Nolazainy fa nika ihany koa izy hoe Tompoandriamanitra o tianao aho dia nanahitra sy namoa azy ny vadiny. Hitako midina lalatsara izy amin'izao fotoana izao. Rahalahy Jackson mpitolo teny metodiste izy fahiny ary sahiran-tsaina loatra izy ka dia tonga taty mihitsy dia nambarany fa raha teo ampidirana izy dia talanjony indrindra fa tena araka ilay hitany tamin'ny nofo mihitsy. Tsy fantatro ny dikan'izany tsy nambarany tompo tamiko io nefa mety isy zavatra hitranga. Fahitana fa nanonofy an'izany rahalahy Jackson io koa ny fahalalana fa tsopo izy tena lehilahy mpanompon'Andriamanitra. Ary fa fantatro fa mpaninofy izy fa nakeo amiko izy dia nomeny tompo any dikany ary tanteraka mihitsy arak'izany io. Na dia lefa andianako indray mandeha tany Arizona azy efa nifisiny zany ary tena tserentsana be izy miaraka amin'ny vadiny entiny izy io efa hiteraka tsoely izy ka ny fomba tokana nahafahany ho tonga dia tamin'ny fiaramanidina tsy nanambola mihitsy atongavana izy fa nisy olona nanome vola azy ka to voalamina tamin'ny fomba mahagaga tokoa zany mba hahafahan'ilay zavatra hitranga. Manantena ary sika tsy fantatsika tsotro zao ny zavatra efa nomany tompo atsika koa feno fankasitrahana ny tompo sika raha velona amin'izao andro hainantsika zao zay mialokely ny fiavin'ny Jesosy toy ny voalatsako fahiny. Zao ny fotoana lehibe indrindra teo amin'ny tantara rehetra. Aleo kokoa mivelona ankehitriny noho ny tamin'ny fotoana hafa rehetra raha eto an-tany. Hitako manatrika antsika eto va nio ariva indray lahy sakaizako mahafatra-po Ralador nresaka ny aminy teto amin'ny fihovriana aho anio maray. Ralador dia 3 taona androany. Fitahina re zany ampiasainy ny andro lava ivelomany ho amin'ny voninahitra sy ny fidiranan'Andriamanitra 3 androany. Arabainy ianao tratry izany re lalahiko ary fantatro ny any lavitrany izay manerana ny firenena rehetra ka mifandray eto anio arivo dia miarahaba ihany koa ny rahalahy Bilidor fa tratry izany sakaizany rahalahy Oral Roberts manokana izy ho an'ny maro sady nanampolona maro tokoa izy teo amin'ny setry ny filazantsara sisy sakaizantsika kaiky izy. Faly aho mahita ny rahalahy
letona mpitory-teny metodista hafa ihany koa voavontsy vita batisa ny fanemasina sady tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mipetraka eto izy ihany koa dia isan'ny mpiara-miasa amintsika avy any Indiana. Raha ny fahalalako dia rahalahy Hickerson no mipetraka eo akaikiny isan'ireo diakontsika avy any Jeffersonville Indiana. Mihaino ny vatanany izy ireo zao arivo zao. Raha ny fahalalako rahalahy Wheeler izay isan'ireo diakona koa dia toeto ary tsy mbola anatsikaritra azy aho hatreto misy olona manondro etsika hita azy aho afaka fotoana fohy ry mipetraka ry etsaka vanana ie ry rahalahy Banksoots raha miaino ianao zao arivo zao teto ny rahalahinao maly arivo hita azy aho raha teo ampivoahana rahalahy Lyle vavolombelona Jehova miova fola andiany rehetra. Lyle dia tafiditra ho isany noho ny fahitana no meny tompo. Lyle dia nipetraka tao amin'ilay sambo kely tamin'io andro io raha niteny taminy aho ny amin'ny omaliny fa izavatra hitranga ny amin'ny aina hitsangana. Izy io ihany koa teo dia vavolombelona Jehova mafiorina. Fa tamin'io maraina io mipetraka teo izy nanjono dia nahazo eny tena lehibe tokoa no nananany izay ny fanaonika antikianareo tsara nisy lelapitana lehibe nefa trondrokely no nitelonan'io ka voasety nitsotro zao ny trotroka ny tsinainy sensisy dia natsipy ny teny amin'ny rano zany trondrokely crapet soleil ary izy rira namana kely nataonao ny fietsika farany zavatra kely tsigevana teo amin'ny rano zany maty natosiky ny rivotra teny amin'ireo karazana lilian-drano fa omalina io raha nipetraka teo dia hoy a manambaramiko ny fanemasina fa izy karazana zavaboary kely hitsangana angamba mety ho saka kely zany rehefa mody aho satria vao raha mbola nezaka nanao lavaka mandriana trondro iny zahay zasy rahalaody izay miaino an'io arivo fa ny zanako vavikely zay efa tovovavy mipetraka eto dia ny fofon'io miaramila lava mahio fa izy ireo tonga teo izy nanao hoe ry dato isy lay vavikely ray ho reo zahay eny afaka anana an'izay karazana biby tamana ty ny olona rehetra fa raha za dia tena tsy tia saka fa izy anany baranamma rehetra zahay ary ozy nahita saka nampalahelo teny ivelany teny zay ry dato ny nanjavatra izy io ary nisy nanapozina azy mivoto ny tenany rehetra hoy izy ry dato tsy hoe izy io dia ho faty mahazo maka vata kely ve zahay mba hiazonana azy andro vitsy hoia sy hoia le saka koa lasa izy ireo nakan'ilay saka hita fiany zavatra hitranga ka dia nomeko vaty izy ireo ary napitsy maraina indro fa nisy zanatsaka fito na valo teo hainareo tsara koa ilay zanako lahy kendro hoe misamborony ny anankiray dia nitereny mafy ary natsipiny tamin'ny tany ka dia niolakonana teo ilay zanatsaka dia maty dia hoy a tamin'ny rahalahy Lyle ny rahalahy hoy a fatary fa mety io zanatsaka kely io no hitsangana toy nefa nahitantsika an'ireo zavatra nataony tompo rahalahy Lyle vaovao izy amin'ity lalanyity lasa tamin'ny fotsiny fanemasina hoe nanabady izy zay nataony ary ny raha tsy nataony ireo zavabitany koa niveriny fa rahalahy Banksa no niteny tamiko ireo zavatra eo saingy rehefa tena niariary ny aminy ka nambara taminy zavatra nataony ny alina iny dia tena tsy hainy toeriny zany tsy hainy nazavainy io aveo ny ampitsy maraina raha nanjono nandritry ny alina zahay raha teo ilay trondro kely nisy vitsivitsy azonay tamin'ny fandrika fa natsipiny fotsiny tao anaty rano io trondro kely io zay nietsika kely dia nivatika ary maty saika antsasakadiny taoriny nipetrahanay teo ary za dia hoy aho ry rahalahy Lyle navelanao nateny ilay trondro hatrany anaty kibony lay lelapitana hitanao hoy aho raiso ilay fitana kely eto tsy paso faingany zany miaraka amin'ilay fandrika toy zao ka raha voakasiany zany hoy aho aveo azony tsara ary avelao izy akeo hoy aho izy io aza sotonina mafy toy zao aza avela ho voately ny fahasambory ilay trondro ozy fa nanana tatipitana lehibe niatona toy zao izy ary hoy izy zao ny fomba fanaovana azy toy zany koa saiky tamin'izay fotoana zay nandre zavatra tonga fiteny atapon'ilay tendrombohitra teo aho nisy stadio niodina nanodidina teo iny izy io fa nidina toy zany dia tonga teo amin'ilay sambokely ny fanan'Andriamanitra nanao hoe mitsangana ianao izy mitenena amin'ny trondro maty io atao hoe omeko anao ndray ny ainao fa io trondro kely io dia efa ntsingevana teo atsasakadiny niaraka tamin'ireo tsinainy teo ambavany sy ireo trotrokany hoy a ry trondro kely omeny Jesosy Kristy anao ndray ny ainao aoko velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nivatika tamiko izy io ary lasa nanivatsiva tao anaty rano faingana araka izay azo natao ry rahalahy Lyle eto venao na nahita azy aho maly arivo na ato anatiny izy na niverany na izy misy azy atsakano tananao raha mety ho tazako ahoana hoe etsy ry am'riana ambony ry etsy anilan'ireo varavarankely etsy io lay rahalahy vavolombelona Jehova hoy izy rahalahy Branham tena taitra mafy izy hoy izy
tsara ny mahito atsika sa hoana ozy ianao ve aeverinao ve fa zay mihitsy hoe nataoko tamin'ny trondro hoe nataonao ny fiatsika farany ozy misy fandraisany amiko ve zao oya tsia fanamarinana fotsiny zao tsy natombona tokoa izy no io koa rehefa mandeha ny tena dia mahita an'ireny zavatra mitrangy reny ary fantatra eny etrereto fotsiny naneo inona moa zany nanana lisitra feno ankizy kely klemaina maro aho teo amin'ny fangataham-bavaka mba hivavahana saingy rehefa nisy ilay fahitana dia ho an'ilay trondro kely lavalava toy zao teo amin'ny 5 na 7 centimetatra to nitovy abe tamin'ilay trondro ilay lelapitana saingy nisy teo dia ny anehoana aminareo fa mijery an'ireo zavatra kely ihany koa Andriamanitra hitanareo ray andro raha indro fa feno boka nanerana amin'ny firenena dia nampiasa ny heriny izy ka nanosy nahazo iray nanomboka ny amay zany nefa feno olona nitsindra tetsyterony nila ny hery manasitrana io nefa hitanareo fa tianeo ny Mandriamanitra azy teo amin'ny rehetra izy na kely zany na lehibe na toinona mbola Andriamanitra mifeny zavatra rehetra trany izy ny zavaboary rehetra ka tiazo sika satria zay no manome fahalalana atsika fa raha lina izy ny anonona ny tenin'ny fiainana teo amin'ny trondro kely tsy misy vidiny zay matiny-tsitra teo tao anaty rano mandritra ny asasakadiny dia azo antoka fa vita ny ray andro any ny anonona fiainana eo amin'ireo zanany na dia tsy misy afa-tsy vovoka iray sotro aza ny vatanareo hiteny izy amaly azo sika ndray andro any Andriamanitra lina amin'ny zavatra rehetra izy amin'izay rehetra ataotsika amin'izay rehetra alazaitsika amin'ny zavatra rehetra lina izy eny andehsika iondrika naizanaiza misy anao mantantena aho eto alohan'ny ivavahantsika moa ve misy olona eto any moarivo ka linany aminy nefa hatreto ianareo dia mbola tsy namandrika toerana mba kanesana any amin'ilay tanàna hitantsika azy ianareo tsara fa tsy afaka hiditra any ianareo raha tsy mamandrika toerana ho anareo zay mbola tsy navity zany hatreto nefa tianareo no tsarovana mbavaka ankehitriny mba ilamina tsara ny rehetra eo aminareo sy eo amin'Andriamanitra ny ho arivo sitrakareo fotsiny ve mianangana ny tananareo ilazana hoe tsarovy tompo ianareo avelao fotsiny ho hita ny tananareo Andriamanitra ikeo zany raha eny any an-danitra raha indro zay zao arivo zao fa mijoro manelanelana ny velona sy ny maty eo koa reo zavatra mitranga amin'izao andro zao reo zay tsy hay azavaina tena tsy hay azavaina izy reo nefa Andriamanitra malala ianao raha mariny zany na tsy ianao ny mpitsara ambony indrindra ny lanitra sy ny tany ary lazain'io tompo mba ampaherezana fotsiny ny olona ny amin'ireo zavatra sasany nasehonao anay mba ampahery azy ireo ho tianao sy ino anao anompo anao ka lalany fa na dia kely toinona aza ny asany na tsara na ratsy dia hitanao zany mangataka aho Andriamanitra malalo nitahinao tsiraray amin'ireo tanan'ireo zao arivo zao ary koa ny aina sy ny fanahy zay nanosika n'io tanan'io hitsangana ary mangataka aho Andriamanitra anio ane ny ariva amandrian'izy ireo ny toerany ho amin'io tanàna any andafin'ion'io ekeo zany sitrany marary sy ny marofo tompo na ny eto nareo zay manerana ny firenena zay andefasana an'izao ka mifandray eto amin'ny telefona tahireo zay mbola tsy voavonjy any ny any California hatrany New York ny any Canada hatrany Mexique ekeo zany tompo aoka ny olona tsiraray zay andre ny ako ny feo anay anio ariva ho voavonjy amin'ny fahotany ho sitrana amin'ny aretiny noho ny fanatrehanao ry Andriamanitra areto ny rahalahinay Jackson zay nanivatsiva tamin'ny fiaramanidina andreo 100 kilometatra mba hoeto satria ny zavatra tsy haina zavaina nandona ny fony fa anofy izy ireo ary ahita fahitana Andriamanitra malalo no azonao tsy ho fantatro zany dia nidikan'io tsy malala fa raha amangy anay ianao tompo dia omany ny fonay ankehitriny ho amin'ny famangina io ingane zahay ka hoeo ambany ny fiandrasana lalina noho ny tsy fahalalana n'izay mety ataonao sady tsy fantatray raha nampanantena tamin'ny alalan'io feo ianao fa amangy anay tsy malala zahay saingy ambaranay fotsiny ireo zavatra fantatray ireo
dia nampanantenainao fa amangy ny vahoakanao ka angatanay ny anaovanao ny tenanao azo tsapaitanana aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Eny anio ariva taoriny niazonaka anareo elabe omaly ariva sy tamin'ny maraigna dia tô somary faripe kely manana solovolo kely zay ataoko fandrakofana ilay toerana sola eto mandritra ny toriko saingy adiniko zany tamin'ity ndray mandeha ty ka io rivotra mitsoka avy amin'iretsy varavarankely rehetra io no mahatonga ho somary faripeo fa naoko ny voaterina marana ny fivoriko aho fa hatramin'ny nananako anio dia tsy voahelikely zany tsony fa tozako foana nefa adiniko zany ka lasa oa atao somary tsapako zany ka dia akasitrahana ny vavakareo. Areny fivorina roa isan'andro ny eto ka izy reo somary azony hainareo tsara fa rehefa kilometatra maromaro ny vita dia mahatsapy zany ny tena. Koa eto ho anareo vahoaka any Californie sy any Arizona alefanay manerana ny firenena ny fiarabana. Rahalahy Leo sy ny andiany zay miandry ny tompo any Prescott nasaina tany zay ary ho anareo vahoaka manodidina ny Phoenix fa herinandro aoriny zao arivo zao dia ho any Yuma zay hanatrika an'ilay fiaraha-misakafo. Efa lafiny avokoa ny takelaka natao ny tany ary nahazo trano lehibe kokoa izy reo nefa tsy ampy ny toerana ka dia tongava aloha dia nareo rehetra mba ho tafiditra. Avy eo zay dia hiala eo ka akany Los Angeles ny alatsinainy manaraka ny alady manaraka ny alady ariva ka dia manantena nahita nareo rehetra any zay hitoetra aminareo rehetra ny ny Andriamanitra. Ho anareo a New York sy ho anareo manodidina Noyo sy ny toerana maro isan-karazany tsy hoe la dia tory ny afatra hoe ny faritra ny zorany menarany ilay bibidia tany am-boalohany ary ilay bibidia ty amparany ao amin'ny tabernakle. Bili no andefa taratasy any aminareo ny amin'io dia ny fotoana hitoriana anio ary ny antony anaovako anio any amin'ny tabernakle dia satria aritra diny efatra zany farafahakeliny na mihoatra koa ankehitriny koa tiako ianareo zay eto na aiza misy anareo ankehitriny raha matika ao amin'ny bokin'ny Job tena hafahafa raha nitory avy amin'ny boky io nefa tiako fotsiny ny ampiasa ny reto naoto vitsy eto reto. Avy eo raha pitsy maraina eto amin'ny tabernakle eto isy fivorina sekoly alahady anomboka amin'ny firy eto amin'ny sivy sasany ka dia manana tompontsoa ny tory eto ndray raha pitso raha sitrapony tompo dia resaka amin'ny loha hevitra raha sitrapony zany eny raha teo mpandalinana ho anitolakandro mba nehoana aminareo hoe toerana tokana ihany no iaonan'Andriamanitra ampivavaka. Zay ihany ary azoko ambaranareo hoe aiza io toeran'io ary ny anaran'io toeran'io dia eo amin'izay iaonan'Andriamanitra ampivavaka. Avy eo raha pitso ariva angataka zavatra aminareo dia zao ny anaovana fivorina ho fanasitranana ary tiako ny anao fivorina ho fanasitranana toy ny fahiny ary raha sitrapony tompo te resaka aho ny amin'ny loha hevitra zay nandona mafiata amin'ity andro ty rehefa niresaka tamin'ny rahalahy mora aho tamin'ireo rahalahiko malala ny fanakalo soratra masina zay ary tena nafinaritra ny miaraka tamin'ireo rahalahy reo toy ny fanaonay fahiny. Aro izy fataro rahalahy Branham fa tamin'ireo toriteny rehetra nataonao ho anay teto Shreveport ny zanak'ondry sy ny voromailala no isany tamin'ireo afatra nanamarika indrindra tamin'izay nentinao teto Shreveport. Ozy ataoko fa miaraka mivesatry ny afatra eo aminao amin'izao andro zao dia tsy torontoy zany tsony ianao raha diso an'izany dia hiala amin'ny afatro. Ny fitiavana amiko no ry zanak'ondry malala maty ny ranao sarobidy dia tsy very mihitsy ny heriny mandrapatonga n'ilay fiangonan'Andriamanitra navotana rehetra ho voavoantsy ka tsy hanota intsony. Hatramin'ny nahitako ampinoana an'io lakan-drano io dia ireo ratra teo aminao zay namoaka an'izany ilay fitiavana mahafitra no lateniko ary ho zany ihany mandrapahafatoko. Raha pitso ariva lasitrapony tompo tiako nitoro ny loha hevitra hoe eo amin'ny elatra ny voromailala fotsy toy ny oram-panala. Raha pitso ariva ny tompo zay midina eo amin'ireo elatry ny voromailala zay no izy raha sitrapony tompo ka tsy simba loatra ny feoko. Eny koa mivavao anay ary koa te anao fivorim-bavaka toy ny fahiny toy ny nananantsika tany am-boalohany tsy hoe mamantatra
fa omena karatra fotsiny ny olona rehetra zay maniry ivavahana eny tsy maintsy manana karatra ianareo ka tongava aloha mba ahafahany bili anome karatra anareo ary azonana ny lamina raha tsy zay no atao de veriberina tsotra zao ny olona de veriberina ka tsy farana mihitsy ny laharana afaka mahazo karatra ny rehetra tiako rahalahy Jack raha hoeto anilako mandritra ny larim-bavaka toy ny efa fanaonareo ary rahalahy Brown no hitondra ny olona eo amiko fa tsy Billy Paul te anao larim-bavaka toy ny fahiny aho ka hivavaka fotsiny toy ny efa fanaontsika taona maro lasa zay faly aho anio ariva fa misy rahalahy mpiara-miasa hafa eto amintsika mitodika fotsiny aho ka teo ny nalalako sy nahitako azy minitra vitsy zay de rahalahy Gordon Lindsay isan'ireo mpiaditra anainy izy efa niaraka tamintsika hatry ny elo manao asa lehibe izy io manatota izy no manatota ny bokiko am'izao fotoana zao reo tao am-piangonana 7 antenatsika koa ny anana an'izao volony reo tomboka se 7 raha sanatria ka vakiny io alohan'ny anatotany azy de isy adihevitra teolojika eo aminay to tsapako fotsiny fa isy zany saingy fatany fa tsy teolojianina koa eny andrasantsika fatratra ny rapitsoarivo raha eto ianao ry rahalahy Lindsay tongava eto rapitsoarivo raha ho avy ianao mijery lalana ary miarah amina eto amin'ny lampiazo amin'ilay fitaomba afaka toy ny fahiny firy ny te hitindray an'ireny fanaontsika fahiny reny zay nitondrantsika ny olona ety ho tsara zany eny eto ny marary sy ny marofy eny aminareo rapitsoarivo ho am'izany tanjo zany ankehitriny raha eny aminareo ny bokin'ny Job ny andininy faharoa amby efapolo na ny toko faharoa amby efapolo ary ny andininy ny enina voalohany amin'ny Job toko faharoa amby efapolo tena hafahafa zany ry rahalahy Ted Dudley raha miaino ianao zao marivo zao any Phoenix any tsaronao ve fa nisy fotoana resantsika rona raha herinandro lasa zay ary nitodika tam'izao sika nambarako anao hoe ndray andro any zany de ataoko loha hevitra ary tiako ampiasay zany anio arivo ary namaly ary Joba de namaly ny tompoka nanao hoe eno tsara zao vaky teny zao eto fantatro fa ainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana ko dia nilaza zay tsy fantatro aho de zava-mahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko miaino mifona aminao aho fa hiteny aho anontany anao aho ka ampahafantaro fandrenesany sofina ihany no efa nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa de ny masoko no mahita anao ko de miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina ankehitriny tiako niaka lahateny avy amin'ny andininy fahadimy fandrenesany sofina ihany no efa nandrenesako anao fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao ny tompany hitany teniny Joba andesika ndray kely ny fiainana Joba de mpaminany izy io de lehilahy zay nivelona tany alohany nanoratana ny baiboly noverina fa Joba no isan'ny boky tranainy indrindra ao amin'ny baiboly satria voasoratra talohany nanoratana ny Genesis zany Joba io mpiady lehibe sady mpaminany io de lehilahy mahery tamin'ny andro tsy salasalana fa nasandratra avo izy ary nanompo ny tompo tamin'ny fiainany rehetra ary nivelona tamin'ny fiainana mendrika aja loatra izy teo amin'ny olona ka lasa nanaja azy ny rehetra saingy tonga teo amin'ny toerana izy zay ny everany eto fa nakafana azy ny tompo fa tiako kosa ny ampiasany teny hoe nizahatoetra azy ny tompo raha ny marina ny zanaka rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy zahatoetra aloha tsapaina zanaka ny fanina aveo rehefa lasa mafy be ny fizahatoetra ka iverintsika fa mafy loatra ka lasa tsy te hiaino sika tsy te akato de lazainy fa tonga zazasary sika fa tsy zanak'Andriamanitra satria tsy misy zavatra nala ny tena zanak'Andriamanitra nateraky indray amin'ny rainy eny fahampahany izy io tsy vitanareo ny andany zany toy zay tsy afanareo mandany tenanareo hitanareo efa teo aminareo io fahatsapahany io nandalo fiofanana sy fizahatoetra ianareo areto no io lehilahy io mpaminany afaka ny fandray tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy
nefa tsy nanana baiboly ovakiny Job. Izy mbola tsy nosoratana ny baiboly teo, nefa afaka nifandray tamin'Andriamanitra tamin'ny fanambarana sy ny fahitana izy talohan'ny nanoratana ny baiboly zany. Eny hitantsika eto raha raisina ny ampahany tamin'ny fiainany rehefa nitahy azy Andriamanitra ka nanao azy ho lehilahy malaza, eny na de ny olona rehetra aza nanaja azy ka na de ny fahendreny azy lasa lehibe tokoa. Ny tsindrimandry voarainy tamin'Andriamanitra no nanamarina azy ho mpanompon'Andriamanitra. Miariary loatra zany ka natonga ny olona avy any amin'ny toerana rehetra akeo hiaino azy. Ary teo Satana no nanomboka ny ampangany lehilahy io. Ary zay ny fomba fanaony eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra mandray tsindrimandry rehetra. Eo foana Satana mba hiapanga azy amin'izay rehetra ataony ka tsy mety. Ary eto hitantsika eo ny fiainany sy ny fizatoetra azony ary ny finoany lehibe. Na de Jesosy aza vo nisy tonga teto an-tany de nitodika tamin'ny faharetan'ny Job. Ozy tsy efa nivakinareo va ny faharetan'ny Job? Ny finoana de miandry amin'ny faharetana ny fahatanterahany teny fikasana. Eny matsikaritra sika eto fa Job taoriny reo fizatoetra nandalovany tamin'ireo fahoriny rehetra. Nanana fianakaviana mateo izy nendahana tamin'izany, nanana fahasalamana tsara izy nendahana tamin'izany. Zay rehetra nananany tamin'izao fiainana zao de nendahana taminy. De nipetraka teo amin'ny lavenina izy niaraka tamin'ny tafibolany niotra ny feriny. Ary na de ny vadiny azy ny teny nanohitra azy. Ozy nahoana no tsy hozon'Andriamanitra de maty. Ozy tahaka ny any vehivavy adala ny teninao. Ozy ny tompony nanome, ny tompony nanaisotra. Isaorana ny eny anaran'ny tompo. Eny Satana ny tonga niseho teo amin'ny atrehan'Andriamanitra satria afaka nakeo anatrehan'Andriamanitra izy ary niampanga an'ireo kristianina na reo mpino tamin'ny fotoana rehetra. Koa niampanga ny Job tamin'ny zavatra maro izy. Ary nilaza fa Job niantony nahafahana nompon'Andriamanitra de satria ny tsara ny amin'ny rehetra. Fa ozy raha mela azy fotsiny ho azony tanako ianao dia ataoko zay anzonany anao eo masonao. Tiako tsikaritra reo ny fatokina nananan'Andriamanitra teo ampino. Hitanareo izy de amin'ny fiteny hafa Andriamanitra nilaza tamin'ny Job na nilaza tamin'ny Satana toy zao. Tsy vitanao zany. Lehilahy marina io no amarinina. Lehilahy tsara io. Izy tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany rehetra. Oh, lehilahy tohinina. Ka Andriamanitra tena mihitsy no ilaza amin'ny fahavalo hoe tanteraka loatra ny mpanompoka ka tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany. Oh, raha mba afaka ho karazan'olona toy zany mantsika ka ahafahan'Andriamanitra nakina fatokisana amintsika toy zany amin'ny fahalalana fa tsy vantika amin'ny teniny sika na amin'izay maizy azy nahoana nahoana. Tsy miala eo mihitsy ka afaka metraka ny fatokiny amintsika izy. Eny Job de lehilahy nitandrina ara-baky teny ny didin'Andriamanitra zany mihitsy. Ary fantatry Satana zany. Nefa ozy raha velana ho azoko fotsiny izy dia ataoko zay anzonany anao eo masonao. Ka de niteny tamin'ny Andriamanitra hoe eny eo an-tananao izy. Fa ny ainy kosa zakasiana de nanintsy tanana arak'izay tratrany teo aminy Satana. Nendahany reo sakaizany rehetra zay rehetra fananany saiky ny ainy rehetra mihitsy azy. Nefa ny ainy no tsy azony malay fa mbola nijoro hatrany any Job. Tsy nisy ny verin-dalana teo. Hitanareo fa rehefa ny lehilahy iray na ny olona iray no tena tafiditra indray mandeha amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana marina sy vombara tamin'io hoe misy Andriamanitra dia tsy misy zavatra na fotoana na toerana ka saraka ny olona io amin'ny Andriamanina. Inoko fa Paoly no nilaza hoe tsy misy fanenjehana na mosary na loza na zay zavaboary na fahafatesana na zavatra hafa asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amin'ny antoka no iorenanareo ao aminy satria voalahatra ho amin'io fiainana io ianareo. Saingy ny hevitra Satana fa afaka nolakolana kely azy ary amelaka kely ka ampanao azy an'io. Hitanareo kosa nefa fa Job tamin'io fanambarana tanteraka ny amin'ny Andriamanitra io sy ny maizy an'Andriamanitra ary ny fomba tiavan'Andriamanitra azy de niandry na inona mety ho toejavanisy. Niandry izy ny fanamarinana ny finoana.
satria nisy zavatra nifikirany tamin'Andriamanitra dia ny fanambarana tolay nitoriko omaly arivo. Eny rehefa ny olona marary ato amin'ity trano ity, ny olona malemy na ianareo izay mila an'Andriamanitra, rehefa vitanareo ny andray an'io karazana fanambarana io, hoe no amarininy ianareo rehefa tena voamariny ianareo eo amin'ny fangatahanareo an'ilay zavatra angatahanareo, ka mino fa mpamalisoa an'izay rehetra mazoto mitady azy izy, dia tsy misy mihitsy zavatra sanaka anareo amin'ny finoana tafahorina ao anatinareo io. Hitanareo, saingy zao aloha tsy maintsy voabara aminareo zany. Nisy olona tonga voatsela, nisy andian'olona mihaino sasany anio arivo, niteny tamiko hoe, niteny azy ireo hatrany aho hoe mandehana ny Kentucky, misy solika any, fantatro fa nisy teo, hitako tamin'ny fahitana io. Eny tsy nakandra la Demosa sy ireo sasan'ireo nefa fotoana ela ihany. Taty aoriana kely tamin'ny farany o reo taoriana nidirany Texas tany, dia o reo ankehitriny hidina asika, hoia efa ela nareo ny tokony ho nakany. Saingy tsy nandery zareo. O Demosa nanao fatotsona lehibe aho tamin'io ny tsy nandehanako tany Rala Branham, hoia raha nidina tany ianareo dia ho azonareo io rehetra io. Eny tsy sitrany ny haino an'io. Dia zao nisy aloha fatalohany nandehananay tamin'io arivo io, lay toerana sakafonanay atoandro, nisy tritra lehibe teo amin'ny tany naseho an'ny fany masina ary feno solika tao amin'io. Ary reny diso tafahoatra ao Kentucky reny dia solika kely monja zay trandrany izy ireo avy amin'io, fa ty anankiray ty dia avy amin'ilay tena misy azy. Ary hoia ry Rala Demosa eo zany. Ka dia lasa izy ireo mitady an'io, o reo midiny eny ary ambarao aminay ny toerana misy an'ilay lavaka misy solika. Hoia tsia. Hitanareo fa tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ho fahazaomboly sika. Tsia. Azo ny ambara ny toerana misy an'io nefa tsy misy ilako an'izany. Tsy hanana finoana ampy akory angatahana an'io aminy aho. Hitanareo, raha nisy ny ilako an'io, inoko fa raha angataka aminy aho dia teny amiko izy. Saingy zao aloha hitanareo, ny antony manosika anareo sy ny tanjonareo no ilaina mahitsy, mila misy antony angatahanareo an'io. Tsy no ianareo mangataka no anomezan'Andriamanitra andro zavatra seho anareo, sady tsy afaka angataka ampinoana ianareo raha tsy misy tanjona marina eo amin'izany mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo, raha teo salama ianareo, nahoana ianareo ny teo salama? Hitanareo, raha teo sitrana ianareo, inona no antony te hasitrana anareo? Inona no ambaranareo amin'Andriamanitra? Inona no tianareo atao amin'ny fiainanareo rehefa sitrana? Hitanareo, tsy maintsy misy antony manosika anareo ary tanjona, ary ilainy izany ho mahitsy sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eo amin'izay fotoana izay vao voabara aminareo ny finoana, ka Andriamanitra amin'ny fahasoavany ambony indrindra no mametraka ny finoana io ao, dia tapitra ny amin'io. Hitanareo, ankehitriny hitanareo, eny mba nehoana fa marina io teny io, rehefa nakandro nalareo izy ireo, nisy olona nakeny ary nividy karazan-javatra maro, ary nisy fanarahana maro namidiny, ka zay namitany an'ilay namany. Hoia, hitanareo fa tsy ahomby zany, fa mba hanamarinana ny faminaniana fotsiny amanjatony metatra niala tamin'ilay toerana nangadin'ireo olon'ireo. Nisy lehilahy nahita n'io fatsakana fototra io, ary teo ilay izy 100 daba isaky ny tapakandro, na zavatra toy zany mbola mivoaka mafy foana zany, fa tena eo amin'io tahiry fototra io, fa mba hanamarinana ny faminaniana fotsiny. Dia ilay tena efa nitononona hoe eo zany, ary teo io efa saky maina ny hafa rehetra manerana ny Kentucky, ka morikely fotsiny reny nitrandraka fotoana foy izy ireo, dia lasa fa fatra mihoatra avy tamin'io fotsiny zany. Hitanareo, saingy noho ny fitiavatena tafiditra teo amin'izany, tsy tsara ny tanjona, dia nanao siny taratasy isan-karazany izy ireo hoe ito zao zany nefa namparateny izy ireo fa anao an'io ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, kanefa to ho an'ny tenany ihany teo. Hitanareo, ary tsy ahomby zany, tsy misy fitiavatena ka ahomby. Ny antony manosika anareo sy ny tanjonareo dia tsy maintsy marina sy mahitsy tanteraka, dia eo nareo vao manam-pinoana ny angataka. Raha tsy manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahina sika. Hitanareo fa tsy maintsy ananantsika ny fahasahina, mila zao ho an'ny aja sy ny voninahitran'Andriamanitra. Eo ny finoana vao manana fatsona idirany. Raha tsy zany dia finoana ratsaina ao an-dono ho anananareo, fa tsy ilay tena finoana avy amin'Andriamanitra. Io finoana ratsaina io dia tsy tondra anareo aiza, mety hampisy fihetsem-po aminareo io, fa tsy hanome anareo an'ilay fanasitranana tadiavinareo. Koa Joba, raha nandiny tena izy tamin'io finoana tena izy nomen'Andriamanitra azy io, ny amin'ny hoe marina izy, hoe nataony avokoa izay rehetra notakian'Andriamanitra taminy. Eny rehefa ivavahany sika noho ny aretina, manontany aho raha vitatsika ny zavatra rehetra notakian'Andriamanitra tamintsika, na raha itsika Tsipriany ve ny soratra masina, nomentsika azy ho amin'ny fanompona ve ny fotsika sy ny fiainatsika? Inona no antony te hasitrana anareo? Zay no antony tsy hahafahanareo manana finoana ampy. Eny, satria mety tsy nataonareo tamin'ny fahatsoram-po teo amin'Andriamanitra io zavatra io.
toy ny nataony Ezekia. Nisy antony nomeny an'Andriamanitra tiany ny ametraka ny fanjakany araka ny laminy, dia nalefa an'Andriamanitra iverina ny mpaminany ka hiteny aminy fa ho sitrany izy. Hitanareo, saingy tsy maintsy ataonareo mahitsy aloha ireo zavatra ireo. Ka raha vao tonga eo amin'izay toerana izay nareo ka malala fa voambarany ten'Andriamanitra taminareo io tamin'ny fanambarana, tamin'ilay teny notakian'Andriamanitra ataonareo, dia manam-pinoana ianareo eo lay tena finoana. Eny tahaka ny Abrahama ihany, fony izy 7 taona. Ataoko izany fa ny Genesis 7. Andriamanitra no niseho tamin'io lahianitra io, eny 7 taona izy, efa nanakaiky ny 100 taona, ary efa niandry an'io teny fikasana io tamin'ireo taona rehetra eo. Niseho teo aminy izy tao amin'ny anarana hoe El Shaddai, ilay misy nono. Ary fampahelezana toinony zany, na dia mbola tsy tanteraka aza ny teny fikasana teo, nefa ry Abraham, izao lay Andriamanitra tsy to, El Shaddai, lay mpanome tanjaka, lay Andriamanitra misy nono. Toy ny nambarako anareo tany aloha, toy lay zazakely mihetsiketsika marary mitomany ka atao eo amin'ny nonon-dreniny, dia misintona ny heriny avy amin'ny nonony izy, satria afa-po izy mandritra ny inonony eo, satria ny lalana tokana nanany sy fatany dia ny nonon-dreny. Tsy misy fanafody fatany. Mety omenareo fanafody izy fa ikikika sy tomany, tsindrono ny sandriny fa itsipatipaka izy, fa ny lalana tokana afa-po azy dia ny nonon-dreny. Ary izy ry Abraham, efa antitra ianao, efa lasa ny tanjakao, efa nitsana ny sandrinao, efa niala ny faherezanao, fa izaho no reninao. Mifikira fotsiny eo amin'ny teny fikasako, aroky ianao afa-po raha eo am-piandrasana, miala sasatra. Eny toy izany eo amin'ny mpino rehetra, na raha tsy toinona ny oma miadana eo aminao, na efa ela na teo amin'ny seza misy kodianao, na inona zany na inona, raha vitanao fotsiny ny sambotra an'io fanambarana avy amin'Andriamanitra io, dia aoka ianao afa-po amin'ny fahalalana fa ho tonga zany, satria ny finoana dia miandry amin'ny faharetana ny teny fikasana. Hitanareo, Joba dia nahalala fa marina izy, nefa hitantsika eto ato amin'ny soratra masina fa teo nisy tonga teo aminy reto olo reto, re mpikambana tao amin'ny fiangonany, izay rehetra to nisy vidiny teo imasony fahiny dia niodina nanohitra azy, ary nitady izay hampangana azy ho nanota miafiny, satria nahazo azy reny zavatra rehetra reny. Renareo ny olona na dia ny ankehitriny azy manao hoe efa namboarako anao, jereo ane izy, hitanao fa tsy izay foana akory ny marina. Andriamanitra mizaha toetra ny olona zany ndraindray. Raha ny eto Andriamanitra nizaha toetra ny Job io, dia ilay lehilahy tsara indrindra teto an-tany tamin'ny andro eny niazon'azy teo izy, satria fantany fa Joba dia mpaminany, nandray fahitana tamin'Andriamanitra, ary nataony mihitsy ny zavatra nasain'Andriamanitra atao, ka izy voatery Andriamanitra ny azona ny teny fikasany teo aminy. Tsy maintsy toy izany ny kristianina rehetra. Rehefa tonga ny tolona farany eo amin'ny fiainantsika, ka tonga eo an-tenda ny fitroana ny fialana iny, dia mbola tsy maintsy miazona mafy sika ka tsiaro fa Andriamanitra nilaza hoe izany ho nangananao amin'ny andro farany. Hitanareo, tsy maintsy azontsika izany ny fijoroantsika, ny misy atsika ao amin'ny Kristy, ny toerantsika, ny maizy atsika amin'ny fahalalana fa voatandritsika ny teny rehetra na didiny. Sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana ny hiditra. Hitanareo, ary rehefa fantatsika na toy inona mety lazain'olona hoe voatandritsika ny didy rehetra, hitantsika ao amin'ny Baiboly, dia izay nomen'Andriamanitra atsika, nasaina nataontsika amin'ny fiankofana, amin'ny fitiavana sy ny fanajana ilay mpahary nanoratra ny Baiboly. Lazaina hoe ny olona nanoratra an'io, reo razana fahiny izay nampietsehan'ny fany masina no nanoratra an'io. Hitanareo, Andriamanitra nanoratra an'io tamin'ny alalan'ny olona toy ny misy mpaminany manonona ny teniny, nefa tsy tenin'ilay mpaminany io fa tenin'Andriamanitra. Eny tamin'ny alalan'ilay mpaminany, izay no mahatonga ny tsy maintsy tanteraka raha tena famarinana izany. Ankehitriny hitantsika ty lehilahy malazy ty, ary tsaroa fa tsy nanana Baiboly vakiany Job tamin'ny androny. Tsy tamin'ny tsindrimandry ihany no mietsehany, fa mpaminany izy izay niaviny ny tenin'ny Tompo. Nilainy fotsiny ny andray tsindrimandry, satria fantany ny toerany izay nampaminan'Andriamanitra azy. Eny ny zavatra tokana ny lainy ny tranga dia ny andriny ny tsindrimandry azy.
dia fantany fa hitranga ny zavatra nolazainy satria avy amin'ny tsindrimandry. Toy izany ny fiangonana raha milamina zany napetraka araka ny lamina ny any efa vonona eo ny mekanika, ny dinamika ihany no ilain'izany eo. Anio hariva raha amboarintsika ho vonona ny mekanika, ampahitsitsika ny fotsika amin'ireo zavatra azontsika atao ka arahina ny teny rehetra manaraka azy ao amin'ny batisy, manaraka azy ao amin'ny fitsika rehetra na sainy nataontsika ka atao vonona ny mekanika rehetra dia mijoro eo, dia vonona isika eo amin'ny fidirany dinamika tsehatra. Ary Andriamanitra irery mavity zany dia ny androtsaka ao am-ponareo an'ilay finoana milaza hoe sitranao ankehitriny. Areo dia tsy manova zavatra ny toe-java-misy, efa sitrana foana ianareo satria finoana zany ka finoana no nahasitrana anareo. Nanana fantsona fifandraisana tamin'Andriamanitra izy izay voarainy tamin'ny tsindrimandry. Nisy fomba nanalaniny tenany teo amin'ny sehatra ary namelan'Andriamanitra hiditra teo. Ary fantany fa no amarinina izy. Fanomezam-pahasoavana io, fanomezam-pahasoavana ho an'ny olona zany, tsy hoe ho an'ny Joba fa ho an'ny olona. Toy izany ny fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra mba hanimpona ny vahoaka n'Andriamanitra amin'izany. Tsy voalahatra ny mpaminany ny olona rehetra. Ianareo rehetra tsy voalahatra ny vavaka ho an'ny marary, tsy voalahatra ny pastory izy rehetra sisy, fa fantsona ny sokafan'Andriamanitra ho azy ireo zany. Ary toy ny efa hitantsika tamin'ny lesona anio maraina hoe izy tsy misy tokony ilan'ny olona ivily ho ao amin'ny fantson'ny olon-kafa, na toy inona tsindrimandry voaraina, na toy inona endrika izany, na tsara toy inona firina natrika fivoriana tamin'ny maraina tsangano hoe tanana. Hitanareo fa tsy hainareo atao io. Teo David tena nandray tsindrimandry, tsy misy toy izany. Samy nioby sy nanome voninahitra n'Andriamanitra ny olona rehetra no ray antony izay tena atao araka soratra masina, saingy tsy izy ny voatendro amin'izany. Io tsindrimandry io dia tokony ho tonga tamin'ny Natana fa tsy tamin'ny Davida. Hitanareo tsy nanontany akory mihitsy any Natana izy. Hitanareo ve nitranga? Hitanareo ilayntsika nilaza Andriamanitra fa izy dia tsy manao na inona na inona raha tsy efa manambary zany amin'ireo mpaminany mpanompony. Ary Joby mpaminany tamin'ny andron'io. Eny ny antokana ny ilain'Andriamanitra natao ho an'ny Joby, fa nomeny azy hatrany ny fahendrena sy ny teniny ary ny tsindrimandry, saingy tsy naharay tsindrimandry izy eto. Fatany anefa ny amin'ny mekanikany rehetra efa nanolotra fanahy-todorana izy, nataony avokoa izay rehetra fatany ho mahitsy, saingy tsy naray tena anankiray avy tamin'Andriamanitra izy, kanefa tsy vitany devony narozongozona azy. Zay ary le izy. Eny toy izany ary ianareo rehefa avy ny vavaha, tsy ilainareo niverina eo amin'ny laram-bavaka na hangatak'olo-kafa hivavaka ho anareo. Rehefa fantatrareo fa tena nataonareo izay nasain'Andriamanitra nataonareo, eny dia andraso avy eo ny sokafa ny fantson'ny tsindrimandry io eo aminareo ny hoe sitranao ankehitriny. Rehefa mirotsaka ao anaty ao zany dia vita tanteraka io. Oh, tsy mila laram-bavaka ianareo na ny hafa koa efa vita io, efa voambara taminareo zany. Hitanareo tovy any amin'ilay mpaminany zokiolona tamin'ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Hitantsika eo fa voambara taminy dia io zokiolona endry io, fa tsy ho faty izy raha tsy efa mahita ny Kristiny Tompo. Ary ninono zany dia niandry an'io izy, dia niefitra ny olona fa adala izy hoe verisainy olona ianitra io, nefa ninony hatrany zany. Tsy nisy nahavitana nalazy teo amin'izany. Fantany fa Andriamanitra nanambarany taminy, fa hoy ny Baiboly nambarany fany masina azy zany. Niditra tao amin'ny tempoly Simeona tamin'io minitra io, nanatona teo izy ary nanolotra fisaorana n'Andriamanitra hoe alefaso amin'ny fiadanana ny mpanomponao. Ranoraisin ilay zazakely, ny masoko efa nahita ny famonjenao. Hitanareo fantany fa ahitan'io izy. Na firy maro ny zazakely nandalo teo amin'ny isan'andro, fantany fa nambaran'Andriamanitra taminy fa ahitany Kristy izy alohan'ny hafatesany. Nino an'izany Simeona. Eny rehefa voambara aminareo zany hoe ianareo mihitsy no nandray ny teny fikasan'Andriamanitra, ilay tsindrimandry ama-kristiana anareo dia mandona anareo zany. Dia tsy ilainareo akory izay laram-bavaka. Ilay zavatra ny antokana ilainareo dia ny fo misokatra. Rehefa vonona ny mekanika rehetra ka melan'ny tsindrimandry hirotsaka dia tsy misy mahavita manova ny fisainanareo intsony eo. Efa voalainareo zany, ivelan'izany tsy asoanareo io. Ankehitriny Mario, Joba dia nila fantso ho an'ny tsindrimandry, nila ny sokafany zany. Nanana fantsony izy izay nifandraisany tamin'Andriamanitra tamin'ny tsindrimandry izay nomeny. Nanana fomba nialana teo amin'ny sehatra izy ary namela ny tenin'Andriamanitra hiasa. Mario, ny avian'ireo izay naka saina taminy avy tany Antsinanana sy avy tany Andrefana
dia reo olona nitady azy satria nahalala izy ireo fa zay nolazainy Joba dia fahamarinana. Fantatra izy ireo fa nilaza ny fahamarinana raha lehilahy satria zay faminaniana nomena dia zay no nitranga ka dia tonga avy tany Atsinanana sy andrefana ny olona voalaza ny fanakeny an-tsena izy dia nisan'ireo andriana avy tany Atsinanana tonga iankoa ka teo anatrehany mba hihaino teny ray monjy avy aminy no fampinonana dia ilay fahendrena lehibe sy maherina ananana satria nalala izy ireo fa tsopora lehilahy tsy tao aminy zay idoka teny tsy nikatsaka n'izay tombontsi ho an'ny tenany izy tsy nanery ny hafa anaraka azy fa mpaminany tsopo fotsiny teo anatren'Andriamanitra ary natoky azy izy ireo ka tonga avy tany Atsinanana sy andrefana ny olona rehetra mba hiresaka amin'ny fotoana fomonjy. Izy noresahany eto ao amin'ny baiboly etony sangitanareo fa banga tsindrimandry izy teo dia zay hiteny aminy amin'ny rehetra mitranga io navelan'Andriamanitra izy zany nefa tsy nambarany azy. Avy eo ndray andro hitantsika eo amin'izany fa teo no fotoana zay ny olona rehetra raha mbola afaka anampy azy ianareo dia mety tsara saingy rehefa tsy te himbokevitra aminareo intsony izy dia eo no mampisy olana. Izy rena nefa no nahalala fa mahitsy izy lay fitepony finoana teo amin'ny fandrenesany tenin'Andriamanitra ny resaka taminy fantany fa fahamarinana zany. Eny tompoko fantany feo an'Andriamanitra tsy nisy olona navita namitakasy tamin'izany satria fantany io zany fa ianareo rehefa misy zavatra voambara aminareo izay mety mifanohitra amin'ny fiheveran'ny olona. Eny misy ifandraisany amin'ny mpaminany no resahako eto rehefa Andriamanitra no manambara zavatra raha marina raha misy ihany tsy ambaratelo avy amin'Andriamanitra izay ampahafantarina ny olona dia tsy ho tonga amin'ny alalan'ny seminera mihitsy io tsy ho tonga amin'ny alalan'ny andian'olona mihitsy tsy ho zany mihitsy fa ho tonga trany sady tonga no ho tonga trany amin'ny alalan'ny olona iray dia ny mpaminany. Amosa 3:7. Eny tsy manao na inona tokoa ny tompo raha tsy efa manambara zany tamin'ireo mpaminany. Ary eto nisy zavatra tsy ara-dalàna teo amin'ny Joba fa tsy afaka nandray tsindrimandry izy ka izay no nampanahy azy. Fa io rehefa tonga eo amin'ny toerana sarotra toy izany ianareo dia eo ny tsy foan'ny fahavalo eo amin'ny akamaroany sakaizanareo dia nanomboka ny ampangazy izy ireo. Oh, tena zavatra nampalahelo azy tokoa ny fahalalana fa ireo sakaizany no ny ampangazy fa tonga teo Satana ka nanangana ny tenany ho fahavalo. Eo ny fotoana hidiran'ny Satana avelao asiko izy fa ataoko izay anozonany anao ataoko izay andavaniny ny afatrao ataoko izay anozonany anao ataoko izay anomezany lamosina ka anaovany hoe diso avokoa io. Ka dia nizaha toetra azy tamin'io rehetra vitan'io izy tamin'ireo lehilahy malaza rehetra sy ireo sakaizana ananany fahiny. Fa Joba kosa dia tsy niala andaharana mihitsy satria fantany fa feo an'Andriamanitra no reny. Andriamanitro manam-piao ra-pitsoariva mba ahafahako hitoran'io elatry ny vony malala io. Efa nandre ny feo an'Andriamanitra nilaza zavatra dia hitranga araka izany io toy ny nitrangany ireny zavatra hafa reny ihany hitranga izany. Eny nalala Joba fa hitranga izany ary fantany fa Andriamanitra no niteny an'io taminy fa hoe marina izy saingy nanao azy ho mpanota izy ireo ka dia niandry ary izy teo ny tsindrimandry. Satana no niditra tao amin'ireo olona rehetra ireo ka tonga teo amin'ny reo izay no heverina ho nampionina azy nefa ny ampangazy fa tsy nampiosina azy zany na dia kely azy saingy rehefa tonga voamarina teo aminy tenin'Andriamanitra efa nandreny amin'Andriamanitra izy tamin'ny fandrenesany sofiny fa ndray andro raha nipetraka teny ivelany izy teo amin'ny fahalemeny indrindra raha mbola nipetraka teo izy ka ny ampangazy ny rehetra na dia nivadiny azy nilaza azy ho diso dia nioatra ny feriny izy fa nidina teo Eliu ka nanitsy azy noho ny fitiavantenany ny amin'ny fomba ny ampangany an'Andriamanitra sy ny sisa. Avy eo tamin'io fotoana io rehefa nanindry azy ny tsindrimandry nanomboka nisy elatra nazava tamin'io fotoana io nanomboka nikotrika nikotrokorana nanindry an'ilay mpaminany ny tsindrimandry tamin'io fotoana io dia nitsangana izy ka nanao hoe fantatro fa velona ny mpanafitra ary nitsangana amin'ny andro farany eto ambonin'ity tany izy rehefa levon'ireo kakana amin'ny hoditra zao vatan'izao dia mbola hita n'Andriamanitra minofo koa za mihitsy no ahita azy. Nahita izy efa nresaka ny amin'ireo azo izy
ny ainy zava-maitso ny amin'ny hafatesany sy ny velomany ndray fa mamelona azy indray ny rano ny fofon-drano rehefa manatona ny rano ny vokatry ny firotsahan'ny rano eo amin'ny azo na nytoy zany ny amin'ny vomaka ao amin'ny tany hoy izy fa mandry ny olona mialaina omebonalitra ny zanany nefa tsy fatana enganeka anafinay any ampasany ianao Joba 4:10 mandra-pahafaky ny fahatezeranao hoy izy raha maty kosa ny olona mo velona indray va izy iandro mandritra ny andro fanafiako rehetra aho mandrapatonga ny fiovako de iantso ianao ary amaly ianao aho nanendry fetra ho ahy ianao zay tsy azoko oarana sisisy fatan'ireo zavatra rehetra eo nandinika ny ain'ny azo izy fa inona kosa ny manjo ny olona rehefa maty tsy mitsangana indray izy koa naneo azy anio mpanafitra io Andriamanitra nitady izy ny ahita raha mba nisy olona afaka ny anelanelana azy efa nanelanelana olona maro izy teo fa misy olona ve ankehitriny afaka hanoana azy afaka isy olona ve ametraka ny tanany eo amin'ny Joba na izay olona mpanota sy eo amin'Andriamanitra masina ka nisy tetezana ampifandray azy roa afaka keo an-trano ve izy ka andodo baravarana azy anoka baravarana ve izy ka iresaka amin'ny fotoana fohy teo anefa rehefa nirotsaka tao am-polo ny tsindrimandry dia afaka nahitan'Andriamanitra izy nisy elatra na zava nikotroka ny kotrokorana ary rehefa nisy zany dia nijoro tamin'ny tongony izy ka nanao hoe fantatro fa velona ny mpanafitra ary amin'ny andro farany izy dia hitsangana eto tany hitanareo nanomboka nahita izy ny fietsika navalin'Andriamanitra teo amin'ny finoany eny mantantesika raha afaka hitan'Andriamanitra misy fomba ve ahafahantsika mahita azy eny zay ihany ny fomba nananan'Andriamanitra dia ny mampandalo fizahatoetra ny Joba hoy izy efa nandreny aminao aho tamin'ny fandrenesany sofiny fa ankehitriny kosa aho dia mahitanao fa ankehitriny kosa aho dia mahitanao amin'ny masoko ny fahitana n'ilay tsy hita maso no tonga miariary hitany fa nyvalona ny rahona reny ny faneniny elatra nahitany zany ary hitany ny fiterony kotroka mety andro mazava tamin'io ary hitany fa tao amin'ny rahona sy elatra io Andriamanitra afaka nahitan'Andriamanitra izy tamin'ny maso ny aranofo hitanareo satria lay tsy hita maso no tonga hita lay fahitana zay hita mihafa ary teo no tonga voamarina mazava tsara teo amin'ny maso aranofo toy ny finoana misy asa ihany araka izay nresantsika eo maly arivo Abrahama tsy nanana baiboly novakina akory nefa mpaminany izy no ny fahitany sy ny finoany to hita fa disony azy raha teo amin'ny hafa noho ny everany toy zany fa nihefitra izy ireo hoe azo zazy kanefa azo nylay zazy satria lay fahitana voaray ny amin'ilay zazy no ny resahany teo hoe azo anio ah saingy no miteraka lay zazy dia afaka nahita maso ny olo-kafa teo an'ilay efa hitany tamin'ny fahitana koa rehefa manao zavatra arak'izay inonareo amponareo ianareo dia fantatra n'Andriamanitra ny olona ary fantany fa nisy zavatra nitranga taminareo no lay fietsika ataonareo zay ny fomba hitanareo an'Andriamanitra amin'ny masonareo fa ho azy kosa mety avokoa zay nataony zay rehetra nataony ho an'ny hafa fa nila olona izy zay anelanelana azy rehefa tonga ny fahaterahan'ilay zaza Isaka lay tsindrimandry zay nitarika azy teo amin'io no nanamarina n'lay fahitana voarainy de teo amin'izay nahafahan'ny olona nahita fa lay zavatra hitany tao amin'ny fahitana de tena fahamarinana eny indraindray reny fitepon'ny finoana lehibe reny de tonga eo amin'ny fotoana isin'ny krizy ny krizy matetika no mitondra antsika eo amin'izany fa ny krizy no nitondra ny Joba teo amin'io eny teo amin'ny fiafaran'ny fiainana izy maty ny zanany ny ramevany ny fananany rehetra de tapitra sy ravo teo amin'ny fiainany mihitsy rakotry ny fery ny tampidohany hatrany am-paladiany krizy no nisy teo ary azo katerena ny tenany ary teo no nanindry azy ny tsindrimandry ry lehilahy sy vehivavy eo anio ariva raha afaka hijery manodidina ianareo ka hita hoe toinona ny mahatombotra ny fiaviany tompo ianareo zay nanosika ny batisa ny fanahy masina mety niakina tamin'ny fahatsapany iray ianareo na zay zavatra nataonareo nefa azo satanana n'ilay tahaka nefa tsy vitanareo ny anana n'ilay tena fanahy zay ampandrosanareo hatramin'ny farany eo amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra ahoana no ahafahan'ny olona ilaza tena ho manana ny fanahy masina nefa mandaha teny ray amin'ity baiboly ity ka na hoe tsy marina io tsy hainareo atao zany na toinona mampivavaka anareo na firy no isan'ny fiangonana ikambananareo na matoinona ny boky ahitana ny anaranareo raha aminareo io tena fanahy masina io de ty teny voaseho ty de ahita ny afatra sy ny ora iainanareo ianareo satria zay no ataon'ny fanahy masina saingy tsy maintsy misy zavatra mandrehitra an'io de ny tsindrimandry zay manindry anareo ary raha misy raha mandranaka rany eo amin'ny tany ianareo eo amin'ny tany nefa tsy misy voifanena amin'izany eo de ahoana no ahafahan'io amo zavatra
tsy misy zavatra moy eo. Zao zany, zay voafidin'Andriamanitra ihany no ahitana io. Ny voafidin'Andriamanitra nahita izany tamin'ny andro Noa, tamin'ny andro Mosesy, tamin'ny andro Jesosy, tamin'ny andro ny apôstôly, tamin'ny andro ny Lutera, tamin'ny andro Wesley, tamin'ny andro Pentekôtista. Satria teo lay voty eto an-tany tamin'ny fotoana nandrarana ny tsindrimandry io teo. Ankehitriny ny fotoana nandrarana ny tsindrimandry mba hanangonana ny ampakarina ikabana. Ary ireo voafidy ireo ihany no ahita izany. Hoy Jesosy, mideranao aho raiko, fanafeninao tamin'ny masompiendry sy ny manatsainy zany, fanasehonao tamin'ny zaza madinika zay volona mianatra. Eny, tsy maintsy manindry an'io ny tsindrimandry. Eny, rehefa nanindry azy ny tsindrimandry, dia zay no navita azy. Voarainy zany teo. Eny, hitantsika amin'izany fa tonga ny fotoana isin'ireny krizy reny ka tena misy mahatery. Ary jereo no misy manodidina ankehitriny. Jereo ny toetry ny andro ivelomantsika. Moa ve ka tsy mivelona eo amin'ny Sodoma sy Gomora moderna sika? Tsy tafaverina ndray ve zao tontolo zao? Tontolon'ny Jetilisa nisy teo zay potika tamin'izany, tamin'ny afo. Tsy nilaza va Jesosy ao Masidalioka toko 7:10, andiny 7:20, 7:20 sy 30, fa takany tamin'ny androny Sodoma no hitranga amin'ny iavin'ny zanak'olona rehefa iseho ny zanak'olona. Inona moa no hoe iseho? Misy tsy ambaratelo ampahafantarina zany, misy fanambarana, dia ny maneho na mampahafantatra tsy ambaratelo iray. Eny, reny zavatra nafenina nandritran'ireo taom-piangonana rehetra reny no voambara ankehitriny na ampahafantarina. Eny, afaka ilaza sika nefa raha tsy tohanan'Andriamanitra io dia diso. Hitanareo, tsy mila anisanisa andika ny tenin'Andriamanitra. Izy ihany no mpadika ny teniny. Hoy izy anananaka ny Virjiny, dia nanananaka izy. Hoy izy misy mazava, dia nisy zany. Ary tsy mivelona amin'ny taonan'ny Lutera sika, na ny taonan'ny Wesley, na ny taonan'ny Pentekôtista. Ny taonan'ny Pentekôtista dia fampidiana fotsiny fanomezam-pahasoavana iverina eo amin'ny fiangonana. Fa miaina eo amin'ny andro arivo sika, miaina eo amin'ilay fotoana iantsona ny ampakarina ivoaka. Ary toy ny tsy nazakany katolika nahita ny Lutera, ary ny an'ny Lutera teo ny Wesley, ary ny an'ny Wesley nahita ny taona Pentekôtista, dia tsy zakany Pentekôtista ihany koa no mahita an'izao taona zao. Toy izay foana ny fandehany satria voatondraka teo amin'ny vovoafidy zany. Ary izy ireo ihany. Zay no ampianaran'ny Baiboly. Tsy afaka hitan'io izy ireo. Na dia Jesosy aza nivavaka ho azy ireo. Hoy izy, anjamy izy ireo nefa tsy fantany zany. Ny Apokalipsy no miteny amintsika ao amin'ny taona Laodikea io, raha navoaka ivelan'ny fiangonana izy, hoe tanjaka izy ireo, manitra olo, jamba. Ka anjo tsy fantany zany. Toy izany ndray, tsy afaka mahitan'io izy ireo, tsy afaka azo an'io, tsy afa miala loatra amin'ireo fombafombany. Nefa tsarovo, ny tenin'Andriamanitra nampanantenainy teo amin'ny vavan'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra mihitsy zay nanonona ny zava-boary izy. Izy lay nisy talohan'ny fandrenana zao tontolo zao ka nanonona ny teny hoe misy dia nisy zany. Satria hoy izy teo amin'izao tontolo zao izy, ary izy nanaovana zao tontolo zao. Nefa zao tontolo zao tsy nalala azy, fa izay rehetra nalala azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Lay pahary mihitsy, dia lay pahary tenany mihitsy fony nanangana Lazarosy tamin'ny maty izy no nilaza hoe azagaga amin'izany. Fa avy ny ora zay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feon'ny zanak'olona, dia hivoaka izy. Le Andriamanitra mihitsy zay nilaza hoe misy mazava no nilaza hoe ny feon'ny zanak'olona no amohan'ireo zay ilay pasana. Tsy maintsy ho tanteraka zany amin'ny fotoany. Ny teny izy hoe aoka isy lasy vavy sy ny sisa ary io rehetra io. Taona maro sy aman-jato ny taona maro talohan'ny isiny. Nanindry ny mpaminany Isaia ny tsindrimandry, dia hoy izy fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika. Ny anarany atao hoe mpanolontsaina, andrian'ny fiadanana, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay. Lasa ny taona maro, volana maro, taona maro, andro maro, herinandro maro, taona nandimby taona, aman-jato ny taona maro ny fandimby. Fa 20 taona taty aoriana, nisy Emmanuel nateraky ny Virjiny, nahoana, satria efa voatonony molotry lay mpaminan'Andriamanitra voaositra zany. Nisy vo efa nivoaka. Hitanareo? Fa amin'ny ora lehibe io, hoy izy hitady anareo, angataka amiko fahitanana famantarana. Hoy izy anome azy ireo famantarana mandrakizay, anananaka ny Virjiny, famantarana mandrakizay. Eny, hitantsika fa eo amin'ireny ora tena mahatery reny. Eo matetika no fotoana hidiran'ny fanan'Andriamanitra antsehatra.
namelan'ireo zazalahy hebreo niditra avy hatrany tao amin'ny laforo afo izy talohan'izay mety ho nietsehany saingy rehefa miasa izy de miasa. Eny mahatsikaritsika eto fa ao amin'ny lioka ny toko fahafito amby folo ary ny andiny fahatelopolo nilazany hoe amin'ny andro farany aneo ny tena ny zanak'olona toy ny efa nataony taloha kely ny Sodoma sy Gomora. Ka iveriny indray ny toe-javanisy tamin'izany niresaka ny amin'ny Mosesy izy ny amin'ny azafady tsy hoe ny amin'ny Mosesy fa ny amin'ny Noa hoe ny olona tamin'izany de nihinana ny sotro sy sisa navoaka pakarina sy napakabady. Avy eo nitoizany ihany de ozy eny toy ny tamin'ny andron'ny Lota ho toy izany amin'ny fotoana isehoan'ny zanak'olona. Eny jereo fa lay zanak'olona no voaseho teo amin'ilay andiany nisy any Abrahama toy ny lehilahy iray mpaminany iray tamin'ny endrika nofon'olombelona, lehilahy iray toy ny fahita nisy vovoka ny akanjony. Nefa Abrahama de niantso azy ho Elohim. Eny Jesosy eto no mampananteny fa amin'ny andro farany de iseho indray ny zanak'olona eo amin'ilay andiany mitovy karazany amin'io ihany de ilay taranaka mpanjakany Abrahama mialoha kely ny filatsahany hafa. Tsaro fa tsy nandray vavolombelona hafa intsony ny fiangonana teo de Abrahama sy ny namany fa lay zanaka nampanantenana nandrasan'izy ireo no tonga avy hatrany taoriny io ary fiangonana de miandry zanaka nampanantenaina ary ho avy izy aoriana kely ireo andro sy ny fanompoana io ho voaseho avy any amin'ny lanitra izy. Eny hitantsika mazava loatra zany tsy maintsy izay no misy eny ny antokana ilaina izy de ilay zavatra mitempo makao amin'ny olona iray de ny fanamarinan'Andriamanitra sy ny filazany ary ny fanehoany aminy hoe io lay zavatra natao hitranga. Ary izay no atonga anareo tolony teo amin'ny Mosesy tsy nanaiky nanafaka an'ireo olon'ireo izy fa Andriamanitra kosa niresaka taminy tao amin'ny rome miafo tsy nety nandeha izy nefa voatery nandeha. Efa nandreny amin'ny Mosesy amin'ny maha Jehova lehibe azy teo kosa izy de afaka nahita azy tamin'ny endrika andry afo. Efa nandreny aminao aho fa ankehitriny kosa de mahita anao. Tao amin'inona ny nahitany azy? Tao amin'ny teniny voamarina. Andriamanitra no nolaza tamin'ny Abrahama fa hivahiny any amin'ny tany izay tsy azo efa-jato taona ny vahoakany fa amin'ny tana mahery no amoahany azy ireo ao. Ary mareo fa io rome miafo io no nanamarina ny zavatra efa voalazany Abrahama mpaminany fa hitranga. O Mosesy efa nandreny amin'io aho fa ankehitriny kosa de mahita izany. Eny efa nandresika fa amin'ny andro farany ny zanak'olona de ho avy eo anivony vahoakany ka aneo ny tenany eo amin'ny olona toy izay efa nataony tamin'ny taloha kely ny fandravana ny Sodoma. Lay zanak'olona inona nataony? Naalala ny tsy ambarantelo tao ampony Sarai izy. Zao koa nomeny teny fikasany Abrahama de efa nandreny feo an'Andriamanitra. Mety efa nahita azy tamin'ny fomba maro isan-karazany izy tsy haiko ny fomba andresahany tamin'ny nofo sa tamin'ny faminaniana saingy tamin'ny tindray mandeha ty izy de nahita azy. Efa nandreny aminao aho ankehitriny aho mahita anao ary ny fiangonana de efa nandreny amin'Andriamanitra. Namaky ny aminy izy ireo de zay nataony sy ireo teny fikasana nomeny fa ankehitriny sika de mahita azy amin'ny masontsika. Tolony teo amin'ny Joba mihitsy efa nandreny aminao aho fa ankehitriny kosa mahita anao. Oh la hafa tokoa re zany. Mosesy teo amin'io krizy io nitarany izy ary hitantsika eo ao amin'ny Exodosy ny toko 7:10 ny andiny 7:10 hatramin'ny 9:10 fa Mosesy ny teo amin'io fotoan-tsarotra mafy niarahany tamin'ny zanak'Israely io de nanindry azy ny tsindrimandry ary teo no nolazany an'ilay tokony ho voalazany nefa tsy fantany akory izay voalazany. Hitanareo aoka ho tony fa ho hitanareo ny famonjen'Andriamanitra. Mbola tsy niresaka tamin'ny Andriamanitra teo. Hitanareo fa ny tsindrimandry no nanindry azy. Oreo nahoana ianao no nitondranay hoeto tokony ho faty tany Egypta zay mova tsy nisy fasana tany nentinao nivoaka ty zay de avelanao ho faty afaka ny enam-piaradana zay sady andevy ihany mandra-pahafatinay fa ianao kosa nitondranay nivoaka ty. Mosesy mpaminany izy fatany fa vitany nakeo amin'Andriamanitra nisy tsindrimandry voarainy de ozy aoka ho tony fa ho hitanareo ny famonjen'Andriamanitra satria ny Egyptianina natazanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay.
ahoana ny nahalalany fahitrangy zany, ahoana ny nahalalany tsy fatany akory ny zavatra nytonony teo, saingy raha voavoatonony zany dia niteny taminy Andriamanitra ny fomba isiny zany. Hoy izy, ry Mosesy, aza mitaraina amiko, raiso eny an-tananao ny tehinao ary ahinjiro eo ambony ranomasina dia lazao ny zanak'Israely mba handroso. Amen. Nitsindrimandry. Zay ny fomba iaviany zany eo aminareo raha marary, zay ny fomba iaviany zany eo aminareo raha marofo. Misy zavatra voambara aminareo ary hitanareo fa voambara zany dia tonononareo hoe efa sitrana, dia tenen'Andriamanitra aminareo avy eo ny tokony atao, mijoroa ary manomboa mandeha. Amen. Dia vita tanteraka io. Rehefa vitanareo ny anao an'io toy zany, zay ny fomba fanaovan'Andriamanitra an'io, dia ahitan'Andriamanitra anareo eo voaseho amin'ny alalan'ny tenanareo. Andriamanitra no naniraka azy ianao an'io. Eny. Avy eo zay rehetra nanatrika teo, ny Israely rehetra nanatrika teo, dia nahita fa nanindry any Mosesy nitsindrimandry. Nahita n'Andriamanitra izy ireo tamin'ny masony mihitsy, nitsoka ny rano io isaraka teo amin'ny lafiny roa, ary io andriafo io no nitarika azy ireo niampitan'ilay ranomasina. Efa nandreny amin'Andriamanitra izy, fa teo no nahitana izy ireo an'Andriamanitra. Josoa dia teo amin'io ora nisy krizy io, rehefa very efitra ny tafika, ary rehefa ilentika ny masoandro, Josoa teo dia mpaminany, ary fantany fa raha nanana anjara ny fandamina indray ny fahavalo ka hiverina hiady aminy, dia afatesana maro kokoa izy. Koa teo amin'ny ora nisy krizy io, rehefa nisy zavatra tsy maintsy notanterahina, zao ihany no mety isy. Raha vitany ny ampitsaoko azy ireo an-trano dia horesiny io, ho fatiny tsirairay, saingy tsy ampy ny hazavana anaovany an'io. Koa dia teo Josoa nasandra ny tanany hoy izy, ry masoandro mijanono, ry volana aza mietsika ny andohasahany aialona mandra-pamaranako an'izao an'izao, dia nijanona ny masoandro. Efa nandreany Josoa ny teny izy ireo, fa nahitan'Andriamanitra izy ireo avy eo tamin'ny masony niditra tsehatra. Marina zany, hitanareo, mazava ho azy fa atao hoe paradoxe ny zavatra zay hita fa to tsy afaka isy, nefa dia marina io na izany azy, fa nijanona ny masoandro hoy ny baiboly. Tsy haiko zay eritreretinareo ry olona raha mandinika ny fidinany tany, eny saingy nahoana nijanona ny masoandro. Angamba Josoa dia tsy naminavina mihitsy ny amin'ny fomba anaovany an'io, ny fomba anaovan'Andriamanitra an'io, fa zao ihany no lazainy, ry masoandro mijanono. No lazainy zany, nefa mety tsy fatany akory ny voalazany, satria nomen'Andriamanitra azy io ka izy no niasa. Toy zany ihany ny marika 1:13 raha ilaza amin'io tendrombohitra io ianareo hoe mifindra ka tsy hanahanao amponareo fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainareo, dia ho azonareo zany lazainareo. Nefa tsy afaka keo ka ilazan'io amin'ny saina mikorotana ianareo, fa tsy maintsy azo nitsindrimandry ny ilazan'io. Amen. Mamela raha ilazan'izao, fa tamin'io andro io raha nipetraka tany anala ary Andriamanitra no mpitsara sady afaka ho faty eto amin'ity pilipility tia. Raha sarom-patarina tamiko soratra masina io tamin'ny fiainako rehetra, nipetraka tany anala tamin'io marain'io sady eo ampieritrretana an'io, dia niresaka tamiko io feo io. Hoy izy, toy ny soratra masina rehetra ihany soratra masina io, marina io. Ary hoe anakapo, ahoana ny mety isin' zany? Dia hoy izy, ianao, hoy izy, mitenena fa ho tonga arak'izany io, aza tsy salasala zany. Fa nisy olona niresaka tamiko, tany anaty ala be tany tsy nisy votsira teo, fa efa 3 andro na teo tsy nisy votsira teo, ary nipetraka tao anaty ala feno hazo platanina, tsy ho tonga eo akory ny votsira. Malala mpihaza votsira rehetra fa tsy eo amin'ny hazo platanina no ahitana azy ireny. Nefa nipetraka teo aho, ary nitsoka mafy ny rivotra tamin'ny 10 raha maraina teo io, dia lasa fisainana indray aho. Aro zany eo mpiazana ianao, ary mila votsira toy ny ilany Abrahama ondro lahy ihany. Ho ianakapo lasa famarinana tamiko hatrany io, fa to hafahafa ny eto. Dia nitsangana ny ala teo amin'izay nipetrahako aho, nijerina ny didina. Aiza ry olona niresaka tamiko io, tsy hitako, nitsoka mafy fotsiny ny rivotra. Dia ho ianakapo, tafatory ve aho ka nanonofy an'io? Tsy natory aho, niakina tetsy amin'ny riazo ry aho, nijery tsara. Tokony efa akan-drala otsy sy rala sofimaniny etsy ambany etsy aho, afaka fotoana fohy, fa efa amin'ny 10 maraina eo zao. Miasa ery avokoa ny tantsaha manangona katsaka. Dia leko indray zany anao hoe, eo ampiazana ianao ary mila aza. Firy no ilainao? Dia ho ianakapo, eny tsy te hanararoatra an'izany aho, ka 3 fotsiny no angatahako, votsira 3. Votsira mena tanora 3 no tadiaviko, mila an'ireo aho. Hoy izy, dia tonony ary zany. Ary hoy aho, azo votsira mena tanora 3 aho. Hoy izy, avy aiza no ivoahany izy ireo? Eny ary hoy ianakapo, efa tonga hatreto ihany aho, misy zavatra miresaka amiko eto toy ny fandrenesanareo amin'ny teny ihany. Ary Andriamanitra ny lanitra eto an-tratrako ty baiboly ty, malala fa marina zany.
ary izy dia hoy nifidy toerana tsy azo everina ary nisy ratsakazo maina tetsy teo amin'ny 50 akio teo amin'izay nantsiko ny basotro hoy ny voalohany dia hoetsy mihitsy dia tonga teo zany nikosikosehiko ny masoko ary nijerindray naodiko ny lohako dia hoy anakapo tsy te hitifitra ao anaty fahitana ka dia nijery tenindray ary nisy votsira nipetraka teo nasiko bala ny basoko nakariko zany ary hitako ny masony mainty votsira mena tanora hoy anakapo za angamba matory ifo aho afaka fotoana foy eny eo ampanofisana zao ho anikendreko ary voatifitra ilay votsira dia latsaka avy teo amin'ilay ratsakazo hoy anakapo tsy malala hoy anakapo tokony akeny akan'io ve dia nandeha teny aho ary teo lay izy nalaiko io ary nandeha raha zany raha ny fahitana dia tsy mandeha raha ianareo tsara dia nalaiko zany ary votsira ny teo volona ngiritsina ny tenako rehetra dia nijerina didina nanao hoe Andriamanitra hoe ianao ve le teo hoy misaotra anao ny am'tyko andeha aho hoy izy ianao anefa laza isalasananao ve ny voalazanao nilaza ianao fa azo telo ankehitriny avy azy any aviny manaraka hoy anakapo raha eo mpanofisana dia ho tsizaka any izy ty koa hoy nifidy azo kely ratsy tetsy zay efa rakotra tamin'io karazam-bozaka teo io tsy azo votsira ao amin'izany mihitsy ianareo ka hoy ny manaraka dia voaka avy amin'io karazam-bozaka io mihitsy dia indry fa teo io votsira mena tanora io fa nijery tsara napetrako ny basiko ary nikosikosehako ny masoko todika teo indray nanao anakapo indry fa teo zany natsirina ny lohany notifiriko ilay votsira dia efa saiky ody fa hoy izy nilaza ianao hoe telo isalasalanao ve ny voalazanao hoy tsy tompo tsy salasalako ny voalazako satria ianao no manamarina soratra masina sarom-patarina ho any eto tsy hoe raha izany ho milaza fa raha ianareo no ilaza tsy hoe raha Jesosy no ilazan'io fa raha ianareo mihitsy no ilaza zany dia hoe nakapo nahoana efa tafiditra amin'izao fatsiny zao ary fantatro fa eto izy satria saika efa tsy tompony tenako itsony hoy anakapo ataoko tena tsy azo everina mihitsy ty anakiray ty hoy isy votsira mena anakiray idina vetsy amin'ny rivohitry midina amin'nitsy faritritsy dia aketo anilako ary any eto dia hipetraka etsy amin'ny sapakazo ry ary hijery any amin'ny retsy tatsara etsy ino izy fa nidina amin'ny vohitra tonga teo avy hatrany dia nipetraka nijery ny tatsah ary nitifitra azy ho satana tamiko fantatrao mo feno azy reny niala amin'izao fotoana zao dia nipetraka teo aho hatramin'ny 12 nefa tsy misy hafa ny seho maneo zany fa rehefa Andriamanitra izy mihitsy ny mpahary ny lanitra sy ny tany eo am-pianona ny any Jeffersonville ankehitriny misy fianakaviana atao hoe Wright nandeha namangy azy ireo tany aho sy Rahalahy Woods izy ireo no mpanao ny divay mpandraisana ho an'ny fiangonana nipetraka tao amin'ny efitrano edita kely tovavy kely malemy izay nararina nandritra ny androm-piainany rehetra ka dia niandry an'Andriamanitra hatrany zahay mba hanasitrana azy ny raha vaviny dia mpitondra tena efa maty ny vadiny ny anarany dia aty tena vehivavy kely manetry tena raha mbola niaraka tamin'ny ralabanksa mba hiaza bitro azy dia nanao mofo mamy be tamin'ny serisy izy ireo dia nasainy nipetraka arinina nipetraka nanodidina ny latabatra zay rehetra resaka ny amin'io fa andry vitsivitsy talohan'izany nitrangany ary mbola nipetraka nanodidina latabatra zay niresaka an'io tampotampoka teo dia hoy inona re no nitranga teo hoe hoy ry Rahalahy Wright efa zokiolona ianao efa niaza votsira tamin'ny fiainanao rehetra ry Rahalahy Shelby mpiasa votsira maty anina ianao ry Rahalahy Woods toy zany koa ianao za efa niaza azy reny hatramin'ny fahazazako efa mba nahita votsira tao anaty ala feno azo platana sy azo robinyevy ianareo tsy tompoka hoy tsy teo fotsiny izy ireo hoy niantokana fantatro ilay Andriamanitra tamin'izany ihany io rehefa nila ondry lahy Abrahama izy teo ny Jehovah Jireh izy no mahavita mamoaka zavatra ho an'ny tenany hoy inoko fa zavatra mitovy ihany io ary atikely nipetraka tetsoarina hoy izy ry Nanadab Branham tsy misy afa-tsy fahamarinany zany nanonona teny mariny raha vehivavy rehefa nilaza zany izy dia nidina teo amin'ny fatsy noray ny fany masina nahatsapan'izany zay rehetra teo nitsangana nanao hoe ry ranabavy aty zao nylazay ny tompo nanonona teny marina tony ny voalazan'ilay vehivavy sirefonika anao niteny amiko ny fany masina ankehitriny ary nilaza tamiko izy mba anome anao zay riny ny fonao hoy eny raha mpanompon'Andriamanitra raha izany marina dia ho tonga zany raha tsy mpanompon'Andriamanitra dia mpandaga zany ary tsy tonga io fa mpamitaka hoy ankehitriny andramo ary zao raha fanan'Andriamanitra zany na tsy
hoy izy Ranadab Branham mitomany ny olona rehetra hoy izy inona reno angatahako hoy manana rahavavy male mipetraky etsy ianao misy $20 atao taposika izay efa averiko aminy fa natony nofanomezany zany fa io vehivavy io de tsy nahazo afa tsy $900 isa-taona tamin'io fimpina kely mampalahelo nataony io ho asy reo zanandroalahy reo zanalahy de lasa tahaka ny reny tanora maditra tsy tandalana any an-tsekoly reny nareo tsara zay nanamavony reny nefa 5 taona teo ary nijoro teo izy reo sady nomeny zavatra lazaiko ary hoy manana ray aman-dreny efa antitra ianao mipetraka etsy tsy manamboly ianao mangatah voly de jereo raha tsy milatsaka eo am-pelatananao zany mangatah ho any ravavinao de jereo raha tsy hitsangana izy ka andehandeha nahalala ny tenako teo tahaka ny Job fa misy zavatra fotsiny fantatry ny tena rehefa manindry zany hoy fantatro iny fa olona mampolony no manatrika hoy raha tsy mitrangy io de mpamina ny santo ka hoy izy inona reno angatahako hoy miakina aminao ny fanapa-kevitra tsy afaka napa-kevitra eo amin'ny toeranao mijery nanodidina izy ilay raha matokely ary tampoka teo hoy izy Ranadab Branham ny tena irin'ny foko indrindra de ny famonjena andreo zanak'ireo lahy hoy omeko anao reo zanakao lahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary reo zazalahy mivanitika ny mena ny mbazimba teo de ny antoraka teo atongotry ny reny ka nahafony fiainanao n'Andriamanitra sady ny fenona ny fanahy masina teo eo nahoana fa marina zany manana fahefanany amono Andriamanitra eto anatrehany reto olona maro manerana ny fireneny reto maro aminareo eto sy niany Jeffersonville Tomareny Tabernakla manao mafy hoe amen satria mipetraka miaino izy reo any hitanareo satria fahamarina zany inonareo rehefa miditra tsehatra Andriamanitra afasoavany ambony indrindra de mitrangy io ivelany zany tsy hitrangy io eo amin'ny fotoana mampidi-doso io eritrereto ny am'ireo lehilahy sy reo olona mifankalalamitra nataon'Andriamanitra ankilan'ireo olo malaza sy ny hafa rehetra fa nomeny an'ilay vehivavy kely mahantra sy manetry teny zay zara raha nahainanao sy niny anarana sady efa fatany ny zavatra angatahany ary io ny zavatra lehibe indrindra satria io rahavaviny io de efa maty ankehitriny tsy maintsy ho fatiny ray aman-dreniny holevona ihany ny volo fa ny hain'ireo zanalahy de mandrakizay ary teo miora nandrobahany izy reo azany raha vao nilaza hoe omeko anao reo zanako lahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de ino izy reo fa niatoraka teo atongotry ny reny firy aminareo no mahafantatra fa mariny zany ka malala zany hitanareo eny nahoana tsindry mandry eny efa nandreny aminao aho hoe vitanao ny mahary votsira efa nandreny aminao aho hoe vitanao ny maharondry lahy fa ankehitriny kosa mahitanao amin'ny masoko mihitsy ny fampisehoana lay fahitana no tonga hita maso rehefa mampanantena zavatra Andriamanitra de zay no ataony mario rehefa misy zavatra ilainareo tahaka ny Jisoa angamba misy zavatra ny ilainy tsy neritreritry an'izay toa java misy mihitsy izy fa nytononony io ary Andriamanitra ny teo inonareo ve efa nijanona masoandro ino koa zany ahoana nisy zany aza mesaka ny amina vinan'io fa nisy zany nataony Jisoa io fa natsanga ny tanany ka teo amin'ny fotoana mampidi-dozo io no nidirany teo amin'Andriamanitra de zay no nitraka tena ny fanitsara io hita ny fanan'Andriamanitra velona ny nilanan'io ary izy nanosika ny Jisoa ilazan'io io Andriamanitra io ihany no nahita an'izay nilainy Abrahama io Andriamanitra io ihany no nahita fa nilainy ny nanamarina ny soratra masiny tampotra hoe marina ihany koa soratra masiny io Andriamanitra io ihany no nahita an'izay nilain'ireo zazalahy roa voatendry raha teo reo ary tamin'io fotaona io no nanapirofony an'izany sady nanamarina ny teniny Masida marika 4 hitatsika fa nisy vehivavy nino azy nisy zavatra nilainy ary hitany fa nily izy ny anasana ny tongony ka ny andray tsindrimandry ianao any fihetsika ihany no nilainy ankehitriny eno tsara raha alohan'ny amaranana ny andray tsindrimandry ianao any fihetsika ihany no nilainy satria efa nandreny ny aminy raha vehivavy efa nandre izy fa namela an'io tanyity vehivavy ray ity izy zay janga fa ozy izy aminareo no tsy nanota aoka izy no hitorabato voalohany efa nandreny aminy izy fa ankehitriny kosa izy nahita azy
nandray tsindrimandry ny anompo azy raha vehivavy. Izay ihany no ilaina hoe eo aminareo. Avelao ny fanahy masina iteny aminareo fa mpanorita ianareo. Avelao ny fanahy masina iteny aminareo fa diso ianareo. Avelao ny fanahy masina naporofo aminareo amin'ny soratra masina fa tsy araka soratra masina no maizy anareo. Ka izay satria amin'ny alalan'ny fatsona amin'ny fanaraka tsara amin'ny soratra masin'Andriamanitra rehetra ihany no sin'izany. Tsy ala amin'izany mihitsy io. Raha izay no ataonareo dia tsy asoa mihitsy izany. Satria na toy inona nomeza ny fanahy masina anareo tsindrimandry. Raha tsy mahitsy amin'Andriamanitra ny aina toy izay fahitantsika tamin'ity herinandro ity dia tsy mahasoa akory izany. Tsaroa fa isy voaositra santoka hitsangana amin'ny andro farany. Tsy hoe ireo Jesosy santoka fa ireo Kristy santoka voaositra ka mitaka na dia ny olom-boafidy azy raha azony atao. Mareo fa nanana fanompona atao teo any ny raha vehivavy. Efa nandreny aminy izy fa ny masony eto no nahita azy. Nanana fanompona atao izy saingy tsy nanan-javatra izy anaovana an'io. Dia nroso fangana ihany anefa izy anao an'io fanompona io. Fa Andriamanitra no nanome azy rano sy ny fahamahoana anasana ny tongony. Efa nandreny amin'Andriamanitra velona izy tamin'ny fiainany rehetra. Fa eto kosa nahita azy ny masony. Fatany fa ino izy dia nanindry azy ny tsindrimandry. Ary izy io lay iraka. Nisy fanompona ny lainy. Nefa tsy nanan-javatra anompona azy izy. Naloto anefa ny tongony. Niroso faingana ihany anefa izy mba hanompo azy satria nandray tsindrimandry izy ny anao an'io. Ry mpikambana amin'ny fiangonana ny hemotra ry lehilahy sy vehivavy ny anaram-piangonana. Tsy hitanareo ve ny ilain'i Jesosy an'io hariva? Raha mba afaka andray tsindrimandry mantsy ianareo hoe zao no ora anaovana an'io. Fa nahita azy teo ny masony. Nanimbazimazy azy fotsiny sasan'izay teo. Tsy ny hafana izy ireo. Raha ny marina lay tompotrano, lay pastora tompotrano, lay Simona ratsy dia nampiatso azy teo mba hanimbazimba azy. Tsy ninona izy ireo mpaminany izy. Ary teo raha indry fa ataona laminy devoly fotsiny io rehetra io mba ilazany an'izao hoy izy anakapo raha mpaminany io lehilahy io. Dia ho fatany hoe karazana vehivavy ahoana io eo atongony io. Raha mpaminany izy io. Hitanareo tsy voambara taminy akory na izy azy. Tsy afaka izy tsindrimandry anindry azy satria tsy nisy zavatra ndray an'izany tao. Kanefa nanindry andraha vehivavy zany. Nahita ambony kokoa noho ny tsikera nataony ny masony. Ninondra vehivavy na izy azy. Eny ny tenin'ireo mpaminany. Fatany fa izy no teny rehetra no lazain'ireo mpaminany izay voamarina tao aminy. Renydra vehivavy fa teto tany izy fa eto kosa izy nahita azy. Jereo zavatra nataony. Hita ny teny tonga nofo lay Mesia, lay Emmanuel. Rehefa navelany korina tsara ny fitepon'ny finoany dia lay fanambarana ny amina izy azy tamin'ny andro ny ainany hoe izy teo lay zanak'Andriamanitra ho an'ny mpanota toa azy. Dia nandroso teo raha vehivavy mba amaly an'izay ny ilainy nefa tsy fatany akory izay fomba anaovany an'io. Toy izay ny fomba iaviny ny tena fanasitranana. Rehefa voambara aminareo fa voalefina noho ny fahadisoanao izy, notorotoroana noho ny elikao ary nidikaboka taminy noho nasitranana anao. Rehefa andraisanareo tsindrimandry ny fahitanareo ny fanatriany eto ny amin'ny Masida marika 2 na ny Lioka 7:telopolo fa aneo ny tenany izy amin'ny andro farany eo anivon'ny vahoakany ao amin'ny nofon'olombelona toy ny nataony talohan'ny Sodoma. Rehefa hitanareo zany ka misy zavatra manindry anareo, mety ilaza ny dokotera hoe mbola misy homamiadana eo. Mety ilaza ilay marary hoe tsy haiko izay mety ahafahako mandeha mindra ihany anefa na dia zany azy. Tsy haitsika ny fomba anaovana an'io. Nandroso teo raha vehivavy mba hanompo azy satria nanindry azy ny tsindrimandry. Nanindry andraha vehivavy hoe tonga ny ora, hoe teo lay iraka, hoe teo lay Mesia izay efa anasitrana. Ary ninono zany. Ary nilainy raha vehivavy ny hanompo azy dia nandroso izy nefa tsy nisy zavatra mety naneo hoe vitany ny anao an'io. Nandeha araka ny tsindrimandry ny fotsiny izy. Jereo tsara, no vakian'Andriamanitra ny loharano ny glandiny maso teo amin'ny masony. Reo maso mihitsy izay efa nandre, reo sofina izay efa nandre azy, reo maso izay nahita azy no nitomany tamin'ny mpifaliana. Ary zao ihany koa reo volo lava nomen'Andriamanitra azy niaraka tamin'ireo ranomaso latsaka nanome azy fahamaho an'Andriamanitra.
tamin'ny volony niaraka tamin'ny ranomasony. Namaly zay nilainy raha vehivavy dia zay nilainy ilay Andriamanitra velona. Efa nandreny amin'izany raha vehivavy fa eto kosa izy nahita azy ka afaka nanompo azy. Ry mpanota ao, nahoana tsy manao toy izany? Raha iny fahitanareo zavatra ilaina ankehitriny hoe mila nareo izy ny fanomponareo. Hitanareo ankehitriny lay efa renareo voaresaka tao amin'ny Baiboly. Omaly arivo sika dia nahita azy niditra teto sy ny zavatra nataony. Nahita azy sika teo amin'ireo fivoriana ny fanesy nefa dia mipetraka fotsiny sika indraindray mangatsika sady tsy tahitra manao hoe fantatro fa milaza ny soratra masina nahita ny tranga eny tsy misy manetsika ny fotsika. To tsy manindry atsika araka ny tokony izy zany. To tahaka ny tsy misy zavatra fa toy ny olona mandraraka raisiny afikasika arikoseho zany. Raha afikasika tsy misy vanja ampy eo amin'ny lohan'ilay afikasika dia tsy afaka irehitra io ary afaka ikosika tsy akijanona eo ianareo. Fa raha nisy akora simika nanimba ny vanja teo dia tsy rehetra io tsisy hazavana eo. Fa raha io akora simika io lay vanja ka lay vanja ny kosehina amin'ilay karazam-by dia mbola eo foana zany rehefa kosehina saingy rehetra. Ary rehefa misy ny tena fanamarinan'ny soratra masina marina anty afatra amin'ny andro farany ity ka hitanareo ny fanatrian'ny Jesosy Kristy izay efa renareo ny nataony fony izy ny velona teto. Ary renareo soratra masina hoe izy ny tsy miova masina io ary mandrakizay ka aloha kely ny andorana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra zao toetra sodomity zao dia hitanareo ny fiverenan'i Jesosy eo anivon'ny vahoakany maka endrika nofon'olombelona ka manao toy izay efa nataony ihany. La tokony handefa lavitra ny haitsika any amin'ny voninahitra zany. Tokony hisy fetraikany eo amintsika zany. Nahoana mirotsaka eo amin'io zany. Efa renareo tao amin'ny Baiboly nataony ny amin'ny kasihan'ilay vehivavy ny lambany. Nitodika izy ka niteny tamin'ny marary azy fa ny finoany nahasitrana azy. Eny nampanantena izy fa anao toy izany indray mialoha kely ny andorana zao tontolo zao ka toetra sodomita no hisy eto amin'izao tontolo zao. Ny testamenta vaovao lay mpaminany, lay Andriamanitra mpaminany, lay mpaminany reo mpaminany, lay Andriamanitra ny mpaminany rehetra. Ny fahafenoana momba n'Andriamanitra rabaka. Lay Andriamanitra ny voaseto amin'ny nofo lay mpahary tao amin'ny Genesis. Alleluia. Teniny zany. Nilaza izy fa isy zany. Ary hitatsika ny toetra sodomita. Hitatsika fa eo misy an'izao tontolo zao. Eny mahita azy midiny sika ka manao mihitsy an'izay efa voalaza ny fahataony. Eny efa nandreny aminy sika fa ankehitriny sika mahita azy. Efa nandreny aminao ny sofika fa ankehitriny kosa mahita anao ny masoko. Amen. Mahita azy amin'ny masoko mihitsy aho. Ora tokony ho tohininy zao. Fotoana tokony ho tohininy zao. Ny fanamarinana ny teniny zay foana. Isaky ny voamarina ny teny dia Andriamanitra miteny ao amin'ny teniny zany. Manao ny tenany ho hita maso mba hahafahanareo mahita. Koa eto misy mpizagazaka kely ratsy eny amin'ny arabe niakohaka eo amin'ny altara teo anoloan'i Jesosy. Fa nanasa ny tongony tamin'ny ranomaso izy ary arina mafy zany tamin'ny volony. Najain'Andriamanitra zany hoy izy naiza na izay toriana an'ity filazantsara ity dia aoka olazany zao mba ho fahatsiarovana azy. Nahoana jereo ny falitony nefa nisy zavatra nanindry azy. Nahita an'ilay teny fampanantenana efa natao hatrany amin'ny say Edena izy dia zao nitaranaky ny vehivavy nanorotoro ny lohany mena rano. Hita n'ilay Mesia nateraky ny Virjiny. Efa reny fa tokony hateraky ny Virjiny izy nefa reny izy ireo fa teto tany io lehilahy io. Efa nandresy fa nisy raby tanora mpaminany izay nanasitrana ny marary. Ninono zany dia indro izy fa nidina teny an-dalana nandehandeha teo nijery nanodidina teo ary nitazana teo izy ka hita n'io lanonana be teo io. Nanatona moramora ny fefy raha vehivavy ary nijery teo amin'izany dia indro fa teo izy. Indro fa teo izy. Ny zavatra laza taminy hoe io no izy. Hitanareo teo amin'izay ihany no nilaina nandraisa ny tsindrimandry. Hitanareo ve ny zavanitranga nahita ny tenin'Andriamanitra tonga nofo izy. Efa nandre tamin'ny sofony raha vehivavy fa nahita eto ny masony. Eny malala sika rehetra fa nandray teny fikasana sika manoloana ny toerana misy ny fiangonana amin'ny andro farany. Ny fiangonana raha ny toerana misy azy ankehitriny tsy ho vitany mihitsy ny hanatanteraka an'izay nandidian'Andriamanitra dia le asa lehibe nandrahana azy. Tsy vitany mihitsy ny antso hamoaka ny ampakariny. Izy ary no nanao an'io. Ny pentekotista ve olazay koa etsia. Tsy misy amin'ireo afako akofa eo amin'ny vary zany. Niseho teo zany toy ny vary mihitsy ny endriny nefa tsy nisy vary tao. Misokatra zany saingy mivoaka avy ao amin'io ny vary. Lasa rafitra izy ireo ka namono teny. Teo no nahafaty azy ireo. Tao izy ireo.
nefa natao hiakatra anivatsiveo ny vary ary ankehitriny zany de efa manomboka maka endrika ho endrika ampakariny lay voambary latsaka tao amin'ny tany ka namaky ny taona ny famezinana no tsy maintsy maty ho tipitsikery ty nahoana ny Andriamanitra ny famindrapo zay navita nanokatra ny ranomasina mena ka teo nefa namelan'ireo kristianina mampalahelo lany lio na hodorana sisisy nijanona teo izy tahaka ny hoe tsy niraraha mihitsy ry mampalahelo sady tsy manam-pahalalana tsy fantany ve fa raha tsy latsaka amin'ny tany ny vo tsy maintsy maty zany nandritra ny taona ny famezinana toy ny voambary rehetra ihany zay tsy maintsy makao amin'ny tany ary aleviny mba hamoahany eo amin'ny fanavozana voalohany andretsomoka roa teo amin'ny Lutera ilay tao nilain'izany nivoaka teo amin'ireo Wesleyana taty ambony mba hamoaka ny Paulina ny volombolony de ilay taona lehibe missionnaire nilain'izany nivoaka teo amin'ireo Pentekotista ho fampidina amin'ireo fanomezam-pahasoavana zay saiky mahavofitaka na de ny olo-bofity azy taka ny voambary ny endriny sakafo io fa tsy misy vary mihitsy ao akofa fotsiny zany fa ao anatin'ny lalao la izy aveo nanomboka nanangana rafi-pivavahana unitaire izy ireo rafi-pivavahana trinitaire rafi-pivavahana binitaire rafi-pivavahana Église de Dieu sy rafi-pivavahana rehetra io ka de tena maty sotro zao fa ankehitriny inona no mitranga saingy miaro ny vary ihany io fa teo am-paniriny zany tamin'io fotoana rehetra io ankehitriny zany de manomboka misitaka manomboka hita ny vary tsy taona ny Pentekotista zao taona ho an'ny andro farany zao taona ny ampakarany zao no azavana takariva zao ny fotoana tsy maintsy matateraka ny malaka efatra mba hifanarahany amin'ny modely napetraka Andriamanitra zao ny fahateterahany io ka 7 zao soratra masina voalazany Jeremia sy ireo hafa rehetra eo eny Joel de efa niresaka ny amin'ny reto andro reto ankehitriny io andro io efa nandrea tompo hoe ho avy zany fa ankehitriny kosa de mahita zany masoko na de maro aza firy reo mpakatahaka nitsangana reo jana sy Zabra niaraka tamin'ireo fametsifetsena rehetra mba hanao an'izay rehetra nataony Mosesy fa tsy nampiotsina azy sy arona mihitsy zany nalala izy ireo zay taka ny Job nalala izy ireo hoe avy aza ny tsindrimandriny nalala izy ireo fa izany de zao no lazainy tompo ary lay baiboly niresaka ny amin'izy ireo ihany no nanao hoe ho avy izy ireo amin'ny andro farany mpakatahaka reny anara-piangonana mpivavaka reny rehefa nisy zavatra ny atomboka izy nanomboka voalohany Mosesy ary zareo raha izy ireo nanomboka voalohany de Mosesy zany no mpisandoka ankehitriny eo amintsika reny lazaina ho fanahy mamantatra sy ny maro hafa rehetra reny zay miezaka ny amily ny sainareo hiala amin'ilay tena zavatra avy amin'Andriamanitra de zay efa niporofon'Andriamanitra ho fahamarinana tamin'ny soratra masina nomeny efa nandreny amin'io sofintsika fa ankehitriny kosa mahita zany ny masontsika amen inonareo ve zany amin'ny fotsika rehetra tsindrimandry fa amin'io andro io rehefa lay zanak'olona ny voaseho ny zanak'olona de Jesosy Kristy tonga voaseho eo anivony vahoakany zany nisy lehilahy iray nanatona teo amin'ny Abrahama sy ny andihany toy ny lehilahy tahaka ny rehetra ihany nisy vovoka ny akanjony nanomela-mosina ny lahilahy izy nanao hoe aiza raha vadinao tsy SARAI ABRANSAMA tsy ABRAMA natsony ny anarany hoy izy aiza izy hoy izy ao anday izy ao andamosinao hoy izy amangy anao aho amin'ny fotoana iny de nome anakapora vehivavy hoy izy nahoana no nome izy eny nampananteny izy reo olona teo reo no niandry zanaka nampanantenainy eny tsy ahoako zay fihetsiky ny olona ny amin'ireny anara-piangonany reny ny hoe miandry any Kristy izy reo ny fihetsiny de mana-porofo fa tsy miandry izy marina zany ny fihetsika reo de miteny be lavitra no miteninareo ny any masaka moandohany de ny anampisany anara-piangonany kanefa misy olona vitsy misy ray etsy sy roa miandry ny fiaviany tompo miambony izy ireo na de zany azy izy ireo ihany no anehony ny tenany izy ireo ihany no ahalala ny voafidy ihany no nahalalana izy azy eritrereto fotsiny fa nisy telo tapitrisa teo ny vahoaka jiosy teto an-tany fa tsy nisy ampahatelony akory nalala fa teto izy raha tsy efa tapitra ny fiaviany ary lasa izy hitanareo saingy nanambarany tenany tamin'ireo ny andreo izy Jaona nampanao batisy sy reo mpianatra zay nandray ny antso nataony Jaona sy ny sisa ry Ana zay pahany tao amin'ny tempoly ry Simeona mpisorona zay nanambarany fany masina hoe ahitany Kristy fa reo mpitondra fivavahana ambony rehetra reo teolojiana sy ny sisa de jamba tsy misy toy zany ny ranonorana de tsy afaka ampitsiry ny vo raha tsy efa eo ny vo tahaka nareo ihany zay tsimoka tao amin'ny rainareo aloha nefa tsy nalalana nareo izy saingy tao amin'ny rainareo ianareo na de zany azy
fa tamin'ny alalan'le tany famafazamboan'ny reninareo no natonga nareo voaseho araka ny endriny dia afaka andresaka taminareo izy avy eo. Andriamanitra, lay Andriamanitra lehibe, raha manana fiainana mandrakizay ianareo dia efa tao amin'Andriamanitra hatrany amboloany lay tsimoko ny fiainana mandrakizay, ary efa teo ianareo tao amin'ny fisainany ny anaranareo sy ny sisa, ary izy tamin'ny fahalalany mialoha no efa nandahatra anareo mba hahita an'izao. Fa ho an'izay tsy voalahatra tsy hahitan'io mihitsy izy, nefa tsarovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo efa ankehitriny lay ora. Sitrakareo ve nino azy? Omeo azy ny fiainanareo. Tsy maintsy mijanona aho efa amin'ny 7 mahery zao. Andesika iondrika. Efa nandreniny aminao aho Tompo, fa ankehitriny kosa mahitanao. Tompo Jesosy eo, tahizo zao vahoaka zao raha eo ampiandrasana. Ankehitriny ametra-panontaniana aminareo aho. Amela ny fany masina matoky aho fa ataony zany, anadiadiny ao an-tsainareo. Izaha toetranareo, izaha toetra ny ainareo, mba ahitana raha tena mino ianareo. Raha hitanareo fa misy salasalana kely aho, anangatanana ve nareo ka nao hoe Tompo Jesosy eo, avelao aho ahitanao. Efa reko ny aminao, saingy mbola tsy tena nahitanao aho. Avelao aho ahitanao fa ino aho. Iny ary tsara zany. Misy olona veto ka tsy malala azy ho toy ny mpamonjy azy, atsangany ny tanana lazao hoe raha mpanota fa raha zao ano raha ianao raha mela fotsiny ahitanao ianao Tompo Jesosy eo ka aneo antiteny zay resahan'izy ireo ty, fantatro fa zay ny fomba nahitany Joba anao, fantatro fa zay ny fomba nahitany Abrahama anao, fantatro fa zay ny fomba nahitan'ireo hafa rehetrareo anao, satria ny teny nampananteny anao no voamarina teo. Efa nare zavatra maro isan-karazany aho, dia ireo afetsena ratsy ny sisy nefa malala fa misy afatra ho an'ny any farany eto amin'ny firenena. Zay efa nitonono ny anjely teo amorony renirano tamin'ny 3:7 efa nandre fivoriana fanasitranana natao aho, ary fantatro fa rehefa misy io dia tsy afaka hijanona ao amin'ny fahazarana tranay ny anaram-piangonana io zany. Tsy ho an'io ny nandefasana an'izany, tsy mbola nitoetra teo mihitsy zany. Ahoana raha ho tonga teo Mosesy ka nanao hoe andesika anamboatra samy fiara toy ny nataony Noa ka itsingeva nanaraka renirano ivoaka ny Egypta? Oh, tsia, hitanareo, tsia. Nanana afatra avy tamin'Andriamanitra izy, ary izy teo ny fampisehoana. Niditra tsehatra io mpaminany io, ary tokony efa ho nanaporofo teo amin'ny Israely zany. Efa 100 taona izy ireo no tsy nanana mpaminany. Tsy nisy mpaminany teo aminy. Indro anefa fa nisy mpaminany nipoitra. Tokony ho nalala izy ireo fa nisy zavatra efa hitranga teo. Mbola Israely ihany no tsy nanana mpaminany efa 100 taona. Ary indro fa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy, ary ilay vehivavy teo am-patsakana nanao hoe Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Eny efa 100 taona zay tsy nanananay, satria efa fatany ny tao am-pondra vehivavy. Hitanareo? Eny nampanantena isika fa isy ny taom-piangonana zay ahitana an'ireo mpanavao, ary efa teo amintsika zany, saingy nampanantena izy ao malaka efatra, fa tsy ala amin'ilay modely efa napetrany izy amin'ny any farany, dia zay efa hitranga ny famerenana ny fonony zanaka amin'ny finoan'ireo ray apostolika ho amin'io tanjony io mihitsy. Nefa ny fiangonana dia tafasaraka loatra ho anaram-piangonana sisy mamaro, saratsaraka loatra zany ka lasa maty, ny ampitany ny ainy zany. Fa avy eo nampanantena izy fa amin'ny oran'ny afatry ny anjely fahafito ho voaseho ireo tomboka sy fito, ary ho voambary ireo zava-miafin'Andriamanitra. Apokalipsy 10. Rehefa ny anjely fahafito no manompoka mamoaka ny afany, tsy ilay fivoriana fanasitranana fa ilay afatra aoriny ny fivoriana fanasitranana. Jesosy dia natao ho zalahy mahafinaritra na mbola nanasitrana marary, saingy rehefa hoy izy za sy ny ray dia raha ihany. Diso zany. Joba dia olona ambony mandra-patonga ilay zavatra nanjo azy. Hitanareo toy izay foana ny nisy. Mino sitrakareo ve ny anaiky azy ankehitriny? Atsangano ny tanana ataovy hoe tena mino azy aho, tiako ny anaiky azy. Andriamanitra hitanareo, Andriamanitra hitanareo, tsara zany. Eny mipetraha ampatoniana ary mivavavy fotoana fomonja. Andriamanitra malalo amin'izao ora manandady zao, misy fotoana toy zao rehefa tena isy kotrokorana hipoaka ndray androany, ka ilay zanak'Andriamanitra nohidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana, amin'ny feony ny arikanjely sy ny tropetra'Andriamanitra, dia tsangana ny maty ao amin'ny Kristy. Ary malala ny tsiraray aminay sady naray fampitandremana ny mariva raha eo hoe ampamoahany zay ny amin'ny teny rehetra navoaka sy ny teny rehetra voalaza, na dia ireo fisainana ao am-ponay azy ampamoahana ny amin'izany zay. Miangavy anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ny anadiovanao ny fo rehetra eto,
diovony foko diovony fony zao vahoaka zao enganeka ao voomany zahay tompo ary sokatra neny masonay ara-panazy zao arivo zao mba hitanay ny voninahitryandriamanitra tsy to efa nandreny aminy zay andriamanitra rainay eo mangataky zay ny amelanao anay ny ahita azy ekeo zany raha eo ekeo reo fitahin'ireo zay no angatahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Tsarovy zao ao amponareo eo amizay misy anareo manao valitara kely ho anareo atao hoe tompo Jesosy eo tongava tapoka ankehitriny omeo zavatra mba zavatra zay azo kifikirana avelao ahatsapa ny tsindrimandry zay miteny amiko fa manatriketo ianao eny fanambarana mavesatra atao eo anatrian'ny olona zany zavatra lehibe re zany ankehitriny angataka ny tompo Andriamanitra antany firy aminareo ny maka olona-peo efa nanareo ve na hoe tompoka amin'ny firoro zao tsy efa nasehotsika ve reny hita tamin'ny boky sisisy reny heritaona talohan'ny isiny tsy manakavaly amin'io sy asa indry fa teo ny tompo Jesosy nisy sary-boninahitra sady nisy anisy ny volo fotsy io arak'izay hitanareo ao amin'ny baiboly ny apokalipsy voalohany sy ny Daniela mpitsara ambony indrindra ny lanitra sy ny tany teo mihitsy nefa na dia ny sasa aza tsy nalalany amin'io ary eny amin'ny tompo fitiliny any amin'ny université any Arizona sy manerana ny Meksika eo mpikarohany izy ary efa roa taona zany nefa nambara taminareo io hoe hitranga talohan'ny isiny ahoana ny amin'ny ahorotany tany Alaska jereo ny filetean'ny Hollywood ao amin'ny ranomasina jereo ary zao raha tsy misy zany mbola tsy niteny zavatra diso tamiko izy hatreto isy zany hitanareo jereo fotsiny ary zao raha tsy mivelona eo amin'ireo ora fa maranana ny tantara sika tsy misy olona malala ny ora iaviny saingy zao ihany ny fantatra inoko fa raha ny fahalalako ny zava-misy ankehitriny raha ty mahatsara ny saiko ka raha tsy kristianina dia azo antoka fa tiako no tena kristianina araka amin'ny baiboly fa tsy hoe araka ny anara-piangonana aza miakina amin'ny hoe efa niiky anareo efa rentsika zany tamin'ny maraina efa niprofotsika tamin'ny tenin'Andriamanitra tena ivelany sitrapon'Andriamanitra io ka tsy misy ateraka zany afa tsy fahafatesana aoka anareo tsy ao amin'ny tao aoka ho ao amin'ny ainy hitanareo manana finoana an'Andriamanitra inonareo ve fa lay Andriamanitra nanao an'io teny fikasana io zay naneho ny tenany tao amin'ny bokyny Genesis ka niseho tamin'ny Abraham sy nanatanteraka n'io fahagagana io Andriamanitra ihany no tonga nofon'olombelona nateraky ny Virjina teo fany zany teo mazava ho azy fa aveo rehefa tonga tao amin'ny nofon'olombelona izy nefa lay lehilahy teo ihany ka nanatanteraka zavatra mitovy tsy nonareo ve fa raha afaka hita olona iray Andriamanitra ny am'izay nampanatenainy fa atao araka ny malaka efatra ho fatso zay ahafahany miteny amin'ny lalana dia nanatanteraka zavatra mitovy arak'izay efa nolazainy izy eo inonareo ve zany inoky ihany koa fa ataony zany inonareo ve fa afaka hanana finoana ikasiana ny lambany ianareo dia lay finoany ikasiana ny lamba inonareo ve fa misy zavatra miresaka amponareo am'izao fotoana zao zay teny aminareo fa hanananareo ny finoana ikasiana ny lambany inonareo ve fa vitanareo zany misandrata ary kakasio amin'ny finoanareo zany eo tsy hoe fihetsem-po fa amin'ny finoana madio sady tsy mifangaro fotsiny atao fotsiny hoe tompo mino mino amin'ny foko rehetra tiako ny ikasianao satria efa reko ny nanaovanao an'io tiako ankehitriny ny ahitsy zany amin'ny masoko ary tsy afaka ikasika anareo fa ilain'Andriamanitra nanao ny fikasiana inonareo ve fa ataony zany eo ampijerena etsy amin'ny akaviako eto to misy fatsona iray eo tahaka ny tony nambarako misitony makeny ka noho ny tenako voatarika manandrifeo eny tena mahafinaritra ny fanomboany raha matoa mipetraka miaraka amin'ny vadiny eo tsy aveto izy io avy any Texas Dallas marary izy ny vadiny ihany koa marary misy zavatra tsy ara-dalàna mamparary azy vao avy ny didiny izy mariny zany ny vadiny marary lamosiny aretina ao amin'ny lamosiny raha misesy madame Corbett avy any Texas Dallas Texas raha zay no izy atsangano ny tananareo tsy mifankafatatra sika tsy zany ve tsy misy fomba mihitsy mety halalako an'io inona ary zany efa nandreny aminao ny sofiko ankehitriny aho mahita anao
Hitanareo ve ny tiako ambara? Eny antanio mpivady io, mbola tsy nahita azy ireo aho teo amin'ny fiainako. Efa nandreny aminao sofiko, ankehitriny mahitanao ny masoko. Raha afaka ino ianareo, afaka omen'Andriamanitra anareo izay ilainareo. Io lehilahy mipetraka etsy manao tanana amin'ny sokany io, tositra ambony mahazo azy. Mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra Ramose? Mino ve ianao ry mipetraka manao tanana toy izao re? Mino ve ianao fa hanasitrana anao amin'ny tositra ambony io Andriamanitra? Atsangano ny tananao raha inonao zany. Eny ary, ataony zany. Mbola tsy nahita an'io lehilahy io aho teo amin'ny fiainako, tsy mesy fantatro ny aminy. Nefa efa renareo no lazany Jesosy ato amin'ny Baiboly fa hanao andreo zavatra ireo izy. Mahitsy zany ianareo ankehitriny. Hitanareo ve ny tiako ambara? Raha afaka ino ianao dia azo atao ny rehetra. Eo amin'ireo izay mino ihany, mila finoana marina sy tena izy vao mahavita zany. Fa raha afaka ino an'io ianao, anome anao an'io Andriamanitra. Misy ramatoa mipetraka etsy aoriana mijery ahy izy, misy fivotosana eo amin'ny tendany. Misy ramatoa mipetraka eo akaikiny, mipetraka eo anilany mba hazava aminy zany. Io ramatoa io dia misy tositra ambony ihany koa. Marina zany. Ilay ramatoa mipetraka eo akaikiny, izy io koa de marary. Ary tsy avy eto izy fa avy any Arkansas. Tsy tonga saina izy ireo. Ry ramatoa kely Philips, ino ny Tompo Jesosy Kristy dia aoka ho sitrana. Mino azy va ianao? Amin'ny fonao rehetra, ekanao ve zany? Koa azonao raisiny zany. Eny hoy ianareo hafahafa zao, tsia, ho Jesosy, Simona no anaranao. Zanaky Jona ianao, zany ve? Efa nandreny aminao ny sofiko. Ankehitriny mahitanao ny masoko. Eny tsy hitanareo ve ny zavanitranga? Misy olona mipetraka eo fotsiny, mijery aty, mino izy, matoky, ary tampoka eo dia mitranga zany. Hitanareo? Mahazoana kokoa ve ianao ry anaka anio hariva noho ny omaly hariva? Miatony zany? Efa vita zany ankehitriny. Ho sitrana ianao? Teto izy omaly hariva nikapokapoka ny lohany sisisy. Ankehitriny anio hariva tonitovo lahy tokoa izy. Hitanareo? Misy zavatra maro nampikorotan-tsaina azy, fa efa milamina ny rehetra ankehitriny. Hitanareo? Ilamina tsara ny rehetra. Hitanareo? Fa amin'izany andro zany, iseho ny zanak'olona, eny mialoha kely ny andorana any Sodoma. Efa nandre ny aminao ny sofiko, ankehitriny mahitanao ny masoko. Efa nandre ny amin'ny Jesosy Kristy ny laza nampanantenan'io aho, hitako ny fahaveloman'io teny fikasana amin'izao fotoana izao. Hitanareo? Efa nandre ny aminao ny sofiko, ankehitriny mahitanao ny masoko. Firy ny mino fa izy zany Andriamanitra ô. Eny, raha mbola eto sika, efa tary zao, raha-pitsarivo sika dia hanana fivoriana lehibe ho fanasitranana zasy raha lamoro ny tokony ho eto ka hivavaka ho an'ny marary rehetra izay te akeo amin'ny laharana. Fa nieritreritra aho raha teo ampitoriana anio hariva hoe anao antsy aty amin'ny alitara fotsiny fa avy eo hoe anakapo tsia nilaza teo hoe efa nandreny aminao sofitra. Ankehitriny aho dia tia hitanao masoko. Eny eto izy, inonareo ve zany? Ankehitriny aoka sika hifametra tanana. Eny tsaro fa ny nampanantena fanao an'izao ihany no laza hoe zao famantaran'izao no naraka an'ireo zay mino. Lazany ve izy? Mpino ve ianareo? Atao ve amen? Koa raha izay, laindriamanitra nanao an'io teny fikasana io ihany. Izay hitanareo fa tanteraka tsotro zao ankehitriny. Antanio izay tianareo amin'ireny olona ireny. Mbola tsy nahita azy ireny aho, tsy misy fantatro ny aminy, ary tsy alala ny aminy aho amin'izao fotoana izao. Eny, tsy misy mihitsy fomba alalako, nefa dia tsy maintsy tanteraka isoratra masina io. Eny, raha tanteraka zany, dia io no manefa eo amin'ny andro farany sika. Ahafantatro sika fa ny zanak'olona dia efa vonona ny ho avy satria eo ampanambarana ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona izy. Tsy zany ve? Ka dia fantatsika fa marina zany, ary milaza ianareo fa mino azy. Sady efa mifametra tanana ianareo, raha mbola mifametra tanana ianareo, ilay zanak'Andriamanitra ihany izay eto ka nanamarina an'izao teo masonareo. Io zanak'io no eto ary nilaza hoe ho sitran'izy ireo. Ilay zanak'Andriamanitra teo ihany. Efa reko ny lazany hoe raha mametra tanana ny mpino dia ho sitran'ireo. Efa nandrean'io tamin'ny sofo koa, fa velao aho ankehitriny ahita zany amin'ny masoko. Nampanantena izy fanao zany. Eny, raha hivavaka mivavaha ianareo. Tompo Jesosy ô, amin'ny anaran'ilay Tompo Andriamanitra ny lanitra,
aoka ny fanahinao hidina ao ambony reto olo reto amin'ny tena finoan'Andriamanitra io zay namarina ny teny fikasana io eo aminy, ary enga lela Andriamanitra ny lanitra no anasitrana ny tsirairay amin'izy ireo raha indro fa makatony didinao izy ireo amin'ny fifametrahan-tanana. Otoane zany Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ekeo mba ho tanteraka zany ho voninahitra ao. Ankehitriny inonareo ve fa voarainareo zay nangatahanareo? Misy zavatra milaza ve ao amponareo? Tsapanareo ve io silaka tsindrimandry kely io manao hoe tapitra zany? Vita zany. Ny didin'Andriamanitra laza fa afaka mandeha an'io ny sofitsika. Ankehitriny dia afaka mahita zany masitsika. O Job, efa nandreny aminao ny sofiko, fa ankehitriny kosa mahitanao ny masoko. Eny, efa nandrehan zany tamin'ny teny ianareo, tamin'ny fandrenesanareo ny teny. Ny finoana dia avy amin'izay re, dia ny fandrenesana ny teny. Ankehitriny hitanareo ny fiasan'io amin'ny masonareo. Eny, io Andriamanitra io ihany no nilazany hoe rehefa isy ireo zavatra ireo hoe zay mino an'izao no tanana marary dia ho sitrana izy ireo. Ankehitriny nirotsaka ao amponareo ve ilay hoe sitrana ianareo atsangano ny tanana raha nisy zany. Amen. Zany no tena fanasitranana apostolika. Zany mihitsy ve ho ianareo? Inonareo amin'ny fonareo rehetra ve zany? Halleluja. Izay ihany no ilayntsika. Andesika hitsangana ka hidera azy ary raha izay. Misaotra Tompo Jesosy eo. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Hidera azy aho. Hidera azy aho. Deraina ny lay zanak'ondry voavono ho an'ny mpanota. Omena azy ny voninahitra ry vahoaka rehetra. Fanirany no nanadio sy nanala ny petina rehetra. Eny, tia azy ve nareo? Eny, andesika rehetra miaraka anome voninahitra azy ianareo vahoaka rehetra. Eny jereo, raha nambaran'Andriamanitra taminareo zany tao amin'ilay fantsona namonjena nareo, dia ilay fantsona nyteny taminareo ihany hoe voavonjy ianareo. Amin'ny alalan'io fantsona ihany miasan'Andriamanitra toy ny nataony teo amin'ny Joba sy ireo mpaminany. Miasa ao anatinareo amin'ny alalan'io fantsona io izy amin'ny maha-kristianina nareo, amin'ilay fanambarana avy amin'Andriamanitra manao hoe sitrany ianareo. Dia tsy misy mahasakana nitrangan'izany. Koa omentsika azy ny voninahitra ry vahoaka rehetra. Fanirany no nanadio anala ny fisalasalana rehetra, manadio anala ny fisalasalana rehetra. Hidera azy aho. Hidera azy aho. Deraina ny lay zanak'ondry voavono ho an'ny mpanota. Omena azy ny voninahitra ry vahoaka rehetra. Fanirany no nanadio sy nanala ny petina rehetra. Oh, tia azy ve nareo? Mahafinaritra re zany. Efa nandreny aminao aho Tompo tamin'ny sofiky, fa ny finoana dia avy amin'izay re. Fa ankehitriny kosa mahitanao. Dia Andriamanitra mampahafantatra ny tenany eo anivon'ny vahoakany toy ny nataony teo amin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny fampanantenany etony, fa aneo ny tenany zanak'olona amin'ny andro zay ahatonga n'izao tontolo izao anana ny toetra sodomita. Fa nisy rakatelo tonga teo nidina avy tany an-danitra, ary nisy andianana ara-piangonana nidina tany Sodoma, fa Billy Graham Solar Roberts nidina tany.
Ary tsarovy arak'izay fanambarako anareo fa mbola tsy nisy mihitsy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ka nisiraka nalefa teo amin'ny fiangonana maneran-tany hatreto ka manana anarana miafara tahaka ny Abraham HAM GRAHAM litera N ho an'izao tontolo izao isan'olombelona. Fa Abraham kosa de misy litera 7 ny anarany, la isa feno sy tanteraka eo amin'Andriamanitra. Hitanareo ary mario ny zavatra nataon'ireo iraka nakan'ireo, nitorony teny, niatso azy ireo ivoaka, ny teny tamin'izy ireo mba hibebaka. Fa la nijanona tetsy amin'ny Abraham kosa. Hitanareo fa nanao fagagana izy raha nilaza tamin'ny Abraham ny zavatra nataony Sara sy ny fisainany tao anday teo an-damosiny. Ary Jesosy de lay tao anatin'ny olona io nanao hoe rehefa tonga eo amin'ny toetra sodomita zao tontolo zao tonony tamin'izany de iseho ndray ny zanak'olona. Ary soratra masina hafa rehetra de manamarina fa izany no izy ny tamin'ny voalohany ny ary ny teny de tao amin'ny ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika. Zany ve ankehitriny io teny nampanantenan'io ihany no hitatsika ny amin'ny lioka, ny amin'ny malaka, ireo teny fikasana rehetra ho an'ny ankehitriny reo no tonga nofo monina eto anivotsika de zay efa retsika tamin'ny sofotsika. Ankehitriny tsika de mahita azy amin'ny masosika eo mpantikana ny teniny ihany ka tsy ilayntsika ny fantikana avy amin'ny olona. Ry fiangonan'Andriamanitra velona na ny entona izay mifandray amin'ny telefona mifoaza fangana alohany hoe tara loatra. Andriamanitra hitanareo. Tiako izy, tiako izy satria nitiahy mialoha. Ka maty ho famonjenahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Azonareo an-tsaina very fiangonana fa ny masonareo mihitsy no hoe mpijerena lay tenin'Andriamanitra velona tonga voaseho, lay teny fikasana ho an'izao olo zao amin'ny andro farany. Ny masonareo mihitsy no eo ampijerena ny teny velona voadika amin'ny endrika aranofo. Andriamanitra eto anifotsika ny masoko mihitsy no mahita azy. De lay efa nandre aho fa hanao an'izao izy, niandry an'izao andro ny olon-kendry rehetra fahiny. Fa isika ankehitriny no mahita ny voaseho amin'ny masosika mihitsy. Toy inona ny nandriny ireo metodista niompy fahiny, ireo batista sy ireo tena pentekotista marina tamin'ny andro ny ahita an'izao hitranga. Maro tamin'izy ireo no nalala fa isy zany, nefa de eto sika ny ho ariva ka mahita ny mitranga. Oh, tianareo ve izy? Eny, o Jesosy, zao na lalan'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Koa raha tiatsika izy andesika hifandray tanana ary hira hoe iderazy aho, iderazy aho. Eny ary, iderazy aho, iderazy aho. Derainany e lay zanak'ondry voavono ho an'ny mpanota. Omena azy ny voninahitra re ahoana nanaovanao an'io? Vahoaka rehetra fa ny rany no nanadio sy nanala ny petina rehetra. Inona ny lazany ilay mpanjaka vavy ny Belsazara teo anatrehan'ny mpanjakany tamin'ny hoalina io? Misy lehilahy eto amin'ny fanjakanao zay mampisinda ny fisalasalana, ary ny fanahy masina zao arivo zao no mampisinda ny fisalasalana. Inonareo ve zany? Inona ny ilainy? Oh, tsy mampanino zany. Ilay mampisinda ny fisalasalana. Eny, ny rany Kristy no manadio sy manala ny petina rehetra, ny petin'ny fisalasalana. Tsy misy ota lehibe indrindra eto tany ankoatra ny tsy finoana. Fa zay tsy mino de efa voaheloka sahady.
Zany ve zay tsy mino de efa voaheloka sahady anankiray ihany ny ota de tsy finoana zany. Ny fifohana de tsy ota, ny fitenenan-dratsy de tsy ota, ny fijagajakana de tsy ota, ny mandanga de tsy ota. Tsy zany ny ota, vokatra teraky ny tsy finoana zany. Ny tsy finoana ataonareo zany satria tsy mino anareo. Raha mino an'io ianareo de tsy hanao an'izany. Ahoana mahafinaritra fa ny rano zanak'ondry no namafa ny fisalasalana rehetra ihany. Inotsika ny teny tena inotsika fa tonga nofo teo ny teny, ary inotsika fa tonga nofo ny teny amin'ny fanaporofony ny fanatriany ankehitriny mba namarina ny teniny. Inonareo ve zany? Andriamanitra hitanareo, manantena na hitanareo ara-pitsy maraina anaovana fotoa-dehibe ho an'ny tompo. Ao indray lohanareo ankehitriny atolotra andralany ny seny fivoriana.